Dia manolotra ny araba ho antsika rehetra isa tokantrano amin'ity zoma fa 20 ny volana May 2024 ity tokolasy tokovavy miaraka anatiny fandalina miara-manonja indray isika menakavy izany. Manolotra ihany koa ny fiarabanana ireo teknisiana izay miaraka amintsika satria izy ireo moa dia anisan'ny tena miara-mandrindra ny fahazontsika ny fandarana ny misehatra rehetrarehetra izay azontsika izany. Miaraba ny an'ny lavitra, miaraba ihany koa ny an'ny eto an-tanindrazana ka ho an'ny fandraisantsika izany amin'ny alalan'ny fahitalavitra sy ny onjam-peo miaraka amin'ny Radio Mada sy ireo namana mpiara-miasa ao amin'izany Radio Mada zany miaraka ihany koa ireo mpiara-miasa eto amin'ny Foibe MBS sy ireo any amin'ny faritany miaraba antsika rehetra izany. Tsy adinoina ihany koa isika izay miparitaka any amin'ny toerana rehetrarehetra any ka mandray amin'ny alalan'ny Facebook sy ny YouTube ity fandarana ity. Eto dia anaovana kokoa manokana ny mpanaraka ny fandarantsika izay niona tamintsika omaly ary maro be dia maro be mihitsy teny amin'ny lalana teny tamin'ny sehatra rehetrarehetra izay ahafahana nahafantatra hoe iny izahay fampiresaka tamintsika tany amin'ny sehatra rehetrarehetra teny zany dia anaovana kokoa ny vahoaka Nanjoro be indrindraindrindra izay nanaovana an'izay fitsidihana niaraka amin'ny filoha Marc Ravalomanana izay. Maro be mihitsy ianareo fa tena miezaka mitadidy iza de iza de iza de iza ao daholo zany ry Rasolofo kokoa anao ry Madame Philomène ay ny ekipan'ny Naly maro be mihitsy zany izay nahandro na masaka ny toto na fotsy ny hetsika lehibe omaly iny teo ihany koa ny fandaminana ny entin'ny député Géry Randriambolaina voafidy tetsy amin'ny distrikana Avaradrano niaraka tamin'ireo solombavam-bahoaka teny ny député Fetra Ralamozafombololona filohan'ny groupe parlementaire ny Antokotiko Madagasikara dia ny koa ny député Rambosalama Emilien izay député Rambo voafidy tetsy amin'ny boribory tany faefatra, ny député Mambra Benrina sady questeur fahatelo ny secrétaire général ny Antokotiko Madagasikara izay voafidy tetsy amin'ny distrikana Ambohidratrimo, ny député Feno Ralambomanana izay avietsy amin'ny boribory tany fahatelo mazava ho azy ny bureau politika izay nahitana ary nitarehan'ny secrétaire général Renard Ndemasinoro sy ny mpandrindra nasionaly Jean-Claude Roger Rakotonirina zany. Mazava be moa araka ny hitantsika amin'ny sary dia président Marc Ravalomanana no anisany nitarika nandama ihany koa zany ireo fidinana moa zany fifampiresahana teny amin'ny lalana teny satria rehefa nandeha nitanjotra ny ekipa izay niaraka amin'ny président Marc Ravalomanana dia teny hita mihitsy le fihavana malagasy mahafinaritra be mahafantatra hoe iny président sy ny délégation dia mikopakopaka ary nisy hafaliana mihitsy nandeha tongotra amina kilometatra mihitsy fa tonga ao Anjoro be hony dada ao Anjoro be hony Marc Ravalomanana dia nisy niazakazaka mihitsy zany mba hieno ahita ary hitondra ny etaeta amin'ny président Marc Ravalomanana tamin'iny omaly iny. Ny teny amin'ny lalana moa araka ny hitantsika amin'ny sary ity ity dia teo Antokonana izay ny anaran'ity tanàna ity zany dia faly dia tena nidina misy président Marc Ravalomanana nitafatafa amin'ny vahoaka. Ny lalana teo koa ratsy be dia ratsy be mihitsy eo Antokonana zany eny manomboka aty Andriampamaky moa zany dia ratsy ny lalana fa ty dia nidina misy président Marc Ravalomanana satria tena tsy alitra mihitsy nijery an'le lalana izay tena voatery mandeha mora amin'ny lalam-pirenena fahatelo iny tena efa sarotra zany hatra tia talata ny volon'ondry aloloha kely dia eo ny tsara ataontsika hoe misy an'le sampanana ho any Ambiaty be iny dia aloloha kely eo fa manomboka miditra an'Andriampamaky amin'izay dia tena ridarida ny lalana zany. Ny président Marc Ravalomanana moa zany dia nijanona dia mifampitafatafa arak'izay mahazatra azy tamin'ny vahoaka ny aino fifaliana tena fifaliana ny amin'ireo renim-pianakaviana ray-pianakaviana tanora tena hoe efa niela say tada niandry anao
tena misy taminay tena voafitaka diso lalana zay tamin'ny fifidianana farany teo fa miverena dada tena ataovy aingana zay atongavanao eo fa tena potika mahatsiaro anao zay ary na ny olanay raha vao mahita anao de otriny milamindamy mahafapasariana zay nanontany fahavonona ny président Marc Ravalomanana nivoaka de za de efa napetrako manjakarivo izy président fa ny amin'ny hoe tena itsinjo ary anavitra amin'ny malagasy zay no anokanako ny androm-piainako sisa zany de tena nahavelom-bolony rehetra izany eo koa moa le kivazivazy hoe metanory président zava-dehibe mihitsy ny fifanenana zany teny amin'ny lalana rehetra zay nandehanan'ny président Marc Ravalomanana zany ny azo Ananjorobe. Izy io le teneniko amintsika hoe ratsy de ratsy mihitsy ny lalana zay andehanana ny Anjorobe zany satria efa nambarako teo hoe manomboka tia ravaty Antananarivo zany tsika ho any Anjorobe lalam-pirenena fahatelo iny satria manko amin'ny akapobeany zany de ohatran'izao ny zava-misy rehefa mandeha le fikojakojana an'le lalana rehefa miresaka hoe programam-panjakana fifampiresahana mpamatsy vola na mety hoe kitapom-bolam-panjakana de saika tsy voaresaka le lalam-pirenena fahatelo fa eo amin'ny lalam-pirenena voalohany aiza ny RNI de iny makany amin'ny Moyen Ouest iny zany hoe manomboka aty Anosy Zato aty de mahazo anampita Tafika any de Mery Atosika de mahazo any Arivomamo any tonga ny tsy didy any zany de na ny RN2 ko voaresaka ao anatin'izay zany hoe aty ny RN2 ny PK0 mazava ho azy eo amin'ny gara zany de mahazo an'iny be sarety iny de miakatra any Ampasapito mitomaka any Katondramamy mahazo an'iny Ambomangakely mitodika Ambomalaza iny ny RN4 de mazava ho azy aty Ambobao moa zany de iny mahazo any Talatamaty iny de jusqu'à trany mahitsy sy ny retraretra any zany de ny RN7 iny hitatsika mahazo Anantsirabe de reo foana ny voaresaka hatramin'izay RN1 RN2 RN4 RN7 fa amin'ny akapobeany le RN3 zany voadingana ary omaly de nahita maso mihitsy tsika hoe tena mazana be mihitsy le lalana zany ety Andriampamaky ny resahako tamintsika teo zany anatin'izay hoe lalan-dratry izay de rehefa mialana Andriampamaky ianao de mahazo Akazondandy efa mandalo anantokonana le sarina lefatsika teo efa tafiditra any reny misy ana tamy fotsy ihany koa de eo ihany koa Mangamila zay tena misy an'ilay vary tena tiany malagasy mihitsy vary Mangamila ary tena miasa ny tatsahany satria de tena misy tanimbary midadasika be mihitsy any Mangamila any fa de tena ratsy tena ratsy ny lalana eo Mangamila indrindrandrindra aty Anosy kely mahazo amin'ny Betsimizara jusqu'à trany Anjorobe zany tena ratsy ny lalana nefa 90 kilometatra zany resahana amitsika zany de tena ohatrany hoe tany lavitra andrina le andrina resantsika eto de le fanjakana tsy mba voaresaka mihitsiny de nahatsiary ny olona hoe indry tamin'ny andronao ny dada vita ny lalany ary voakojakoja tsara zany ara-potoana de mba jejojejo ny taxi borosy reo atatsaha zany miezaka ny mamoaka ny vokatra zany any am'izay toerana misy azy ny tsy fandripahalemana raha teo dia voafeta am'izany fotoana andrany ary zay nitarainy an'ny olona hoe lamy manontany afaka mamoaka vokatra zay miasa ara-dalàna zay nahazo fitaovana ary mbola mahatsiarotsiaro an'ilay PSDR lay projet zay nanampy tosika fampandrosoana ny teny amin'ny tontolo ambanivohitra zay mihitsy nylay PSDR ny am'le soutien na développement rural zany fa zany retraretra mo efa very anjavony daholo zany de nalahelo ny resaka ary nampatsiahany zany reo tatsaha rehetra zay teny amin'andalovan'ny président Marc Ravalomanana zany fa rehefa nandeha moa zany ny lalana ao am-potaka ihany koa tena misy tena lalan-dratsy be mihitsy ao am-potaka ao fa zany hoe zany moa tany saitsika daholo de ahatonga ny rehetra hoe mba handray andraikitra fa ohatrany hoe tsisy vahoaka ohatrany hoe tsisy malagasy mipetraka any amin'iny faritra Anjorobe iny zany iny nefa mbola mizarazara na laroy tanety be anaty volo tonga ny be tatao tonga ny iny ty Ambatomanoana sy ny retraretra any ratsy da ratsy ny lalana mbola aty amin'ny ilany sasany aty mbola misy analaka misy tsara sotra
de mizaka le vahoaka malagasy am'izao fotoana zao ary ny fahitana am président Marc Ravalomanana zay nandeha nitsidika azy ireo ary izy moa rehefa mandeha ohatran'iny de mandalo mitsidika an-tsena aza tonoitsika fa président Marc Ravalomanana nanao ny tsena ny manjaka tsy manjaka anjina fa Anjo Sorobe io de tena mbola impeka tsara ny tsena mbola ara-dalàna tsara mihitsy ny ireo fotodrafitrasa zany zay tena ny hotazany tatsaha tsisy récupération politique fa de hoe ilaina manao an'ilay tsena zany mba tena hanana an'izay hoe olovain'ny taranaka de hitantsika io izy 20 taona teoriana mbola mijoalajoala tsara mihitsy izany tsena zany ary mbola azo lazaina zany fa mahavita tsara mihitsiny an'ilay filany rehetra satria na mitomby aro mponina de mbola afaka mivarotra tsara araky ny fandaminana amin'ny akalana zany zay tena tsara rafitra zany ny vahoaka any Antsorobe de tena finaritra nahita ny dada fa ny fitarainana de betsaka mihitsy fi tena te hisotro kafe fa tsy manam-bola hividianana kafe hoy président Marc Ravalomanana zay misy raha matoa de misava paosy izy de sava poketra izy de manokatra poketra de manidy poketra indray de manokatra poketra nefa tsisy vola ao anatin'le poketra ny ray aman-dreny sasany indray de mijery fotsiny tsy mahita asa inona ny atao président Marc Ravalomanana zao sendra ny fanena tamina olona ny vidy menaka teto de hoe atsasaky ny fefany zay menaka vidiny le malagasy mazana be zany atsasaky ny fefany de zay nitakatry le vola de zay mba tsitsitsina mandritry ny herinandro mahery de zany hoe tena gotigotina menaka zany no mba tete kely ao anatin'le laoka mampalahelo izy ny savony vidina 500 lasa 200 am'izao fotoana izao tena mazana be mihitsy ny zava-misy tany toerana zany ary raha tsy nandeha ohatran'ireny zany tsy mahita hoe tena zao ny fiainan'le vahoaka malagasy sisa ary rehefa mandalo ohatran'ireny zay ray aman-dreny andry ianteriny eto amin'ny firenena président Marc Ravalomanana de miantsony le dada tena ataovy zay iverenanao zay de mivavaka sanandro mihitsy hoe roviny dada no tafaverinao ary rovina mba hitsidika anay de tena fifaliana lehibe mihitsy no maliny zany ho an'ny vahoaka Antsorobe sy président Marc Ravalomanana zany niaraka an'ireo délégation na bureau politique sy ny solombavamboaka hitantsika eo zao solombavamboaka Fetra Ralamjafombololona ny solombavamboaka Jery ny solombavamboaka Rambosalama Emilien ary solombavamboaka Feno niaradia ary député membre Benrina niaraka amin'ny président zany fa tsy adinoa ny président nanentana vahoaka zany ho an'ny vaksiny ny kotrotro ny vaksiny ny polio indrindrindra ny covid-19 zany avy eo moa de nisy ny fiaonany ty hitantsika amin'ny sary ty tamin'ireo mpikatroka tiako Madagasikara zany de tena nafinaritra lay centre social zay teo akaiky nyty toerany ty koa moa zany teo am'tokotany ty toerany ty zay natao ny président Marc Ravalomanana tamin'ny fotoanandro de mbola hoe ny centre social zany mbola mafinaritra mijery azy mijoalajoala tsara mihitsy ity sary ty de tety ivelan-tsena satria tsy omby te hisisika hanaraka amin'ny président Marc Ravalomanana tao anaty tsena ny olona de tsy maintsy misy mifandaminana de fa niandry tety ivelany tety fa tena aman'aly mihitsy ny filaharany vahoaka zay nandray amin'ny président Marc Ravalomanana zany tety ampidirana zany hitantsika am'izao zay sary manamarika zany fidina ny président Marc Ravalomanana tamtampoka tany Antsorobe zany de nandeha moa mazava ho azy ny redynamisation ary de ny ankizy nisy nahazo kilalao le mpianakaviana nahazo zay anjara tandrifiny atao zay te hisakafo zay président de mividanana vary mividanana lasopy zay le izy le naturel amin'Andriamatoa Marc Ravalomanana zany teny amin'ny lalana rehetrarehetra teny ary tsapa le vahoaka tena hoe mila hoe iza ny olona andraindrainay hamonjy an'ity Madagasikara ty hamonjy an'ity fireneny ty ary anavitra an'le vahoaka fa tena grave be ny zava-misy ny tena fitarainany rehetra akoatry ny resaka fahasairanana zany ara-tsosialy zay mafy be ny fiainana vahoakany de ty resaka insécurité ty na tsy fandriampahalemana de tena anisany zone rouge zany am'izao fotoana zao ny district Antsorobe eo amin'ny lafiny ny kidnapping satria aty Antsorobe ville eo amin'ny 7 kilometatra miala Antsorobe eo de fa mandeha zay kidnapping zay aty Alakamisy ihany koa any maro vazaha any Ambosary maro tsipoy any Betatao andrano misy Antanety be Ambohibary
zany tanytsaiko atsika zany de tena enjana be mihitsy ambonga marina zany koa ao anatin'izay hoe kidina pinina zany ary de tena tsy mitsitsy ny dahalo rehefa maka fa dia tsy manaiky raha tsy mahazo vola atapitrisany ary akoatran'izay de mamono mitivitra mihitsy ary betsaka zay efa nitifiriny zay tsaroantsika tsara mihitsy zay vaovao samihafa efa nizaraintsika teto nandritra ny fandaharana izany. Nefa tamin'ny fotoana ny fampelezan-kevitra rehefa nidina tany etoerina rehefa nambabo ny vahoaka nandrosorbe nga kandidata amin'izany zay filoham-pirenena amin'izao fotoana zao de hoe tena hiady amin'ny asan-dahalo io atsika ary tena hametraka fandriam-pahalemana milamina hiantohana ny vahoaka ty ambanivohitra tany Anjosorbe tamin'izany fotoanandro zany. De nasaminatsiaro ny rehetra am'lay fampiratina sy lay démonstration be amina tontolon'ny fiarovana nataon'ny candidat Andry Rajoelina tamin'ny fotoanandro teny amin'ny CCI Vato am'le hoe misy matériel laitaiky be mihitsy afaratsika ary miaraka amin'ny expert vahiny de anafatra hélicoptère folo tsika anenjehana amin'ny asan-daloka raha vao misy zavatra mitranga de manao ny intervention ny hélicoptère miaraka amin'ny drone ihany koa mikariko an'ireo dahalo reo miaraka amin'ny 4x4 sy ny sisa zay midina rano miakatra tendrombohitra fa tsy mahita an'izany ny olona amin'izao fotoana izao. Vao maika mafy ny resaka tsy fandriam-pahalemana na ny insécurité any ambanivolo any. De zay ny tanysaintsika teo zay reo commune rehetra zany ao anatin'izany distrika Anjosorbe zany tena mandriandriranantsy hoe ahoana ary no atao efa tena misy fikofokofoana vao tonga amina harena kely mahazo mifolo mahazo tany azo lazaina fa mba tanimboly tambary tanety mba niarina ray mpivady ohatra na lay raim-pianakaviana na lay rem-pianakaviana manao labotika kely tsena any ambanivolo any mikofokofoka mba mahazo moto mikofokofoka mampianajanaka andreny vohitra aty Anjosorbe zany aty amin'ny lycée aty amin'ny CG fa ndray mpimaso rehefa mandeha le kidina pinina afoy daholo ny fananana mandeha ny fanakalozana aty amin'ny hoe 10 tapitrisa ariary 70 tapitrisa ariary misy latsaka zany fa tena mifohifohy volo mikaroka volo ary de manao ny ezaka moa zany mpitandro filaminana any Andrenivohitra zay manko mahavariana antsika hoe le mpitandro filaminana rehefa misy hetsika atao de mivangongo an-tanàn-dehibe na eto Antananarivo na Mazanga na Toliary na Toamasina na Fianarantsoa na Tsirabe na Morondava na ery Tsaratanàna arak'izay Maivatanàna arak'izay alehan'ny délégation team na délégation na tarehin'ny président Marc Ravalomanana de rehefa mivangongo ary tena mamoaka lay fitaovam-piadiana sy lay fitaovana zay afahana manetsika an'ireo mpitandro filaminana fa any ambanivohitra any tena miantokainga mihitsiny ireo mpitandro filaminana ary nisy taony député Rambo de efa nanatitra an'izay mihitsy ny amin'ny hoe tena omeo gilet pare-balles mihitsy reto mpitandro filaminana reto fa tena mijaly satria efa manana fitaovana raitra ihany koa ny dahalo zany ka miafronter an'izay tsy moramora any ambanivolo any. Akoatriny hoe lay fiarakodia de tsy zarizary tsy hoe ampy an'izay daholo kory ny GDS sy ireo détachement rehetrarehetra any ambanivoly rehetrarehetra any ka hoe voatery manana 4x4 na moto ary raha misy an'izay ndray ary de mbola manana olona amina carburant dikan'izay zany manao fanarahan-dia tongotra zany de mazana be anaovana tena inona moa zany hoe fakahirezany andreo mpitandro filaminana zay tena manao ny asany amin'ny fitiavana an'le malagasy le tanindrazana mihitsiny satria raha ny zavatra tataraindreo vahoaka zany any Anjosorbe de tena na eo an-tanàn-dehibe atapina Anjosorbe eo ary dia sahiran-tsaina tena mandriandrirananto le vahoaka ahoana sao de isany afaka sao de isy zavatra hitranga ohatraohatra an'izao de zany rehetrarehetra zany ny fampitana amintsika ny amin'ny hoe ny dia tahaka ireny de afantaran-javatra zany ary hita soritra eny any am'le vahoaka le faso efa le sary hita soritra eny amin'ny efa tonga iny député Rastany kopakopako teo hita soritra eny amin'ny tarehan'ny vahoaka misy lay tsikitsiky hoe tonga data misy ray aman-dreny mijery zay tena mbola misy mahatsiaro zay misy arany sasany de tena latsa-dranomaso mihitsy de tena hoe data miala ny toerana mihitsy za mbola mandeha aloha vao avy ery alavitra ery miazakazaka mihitsy rem-pianakaviana andraso aloha data tena ataovy anakazay iverenanao fa raha matava verina ianao mbo avitra ty Madagasikara ty fa tena potika diso fanantenana anay hoy izy mivahoaka any ambanivohitra data tsisy farany ary io
tena phénomène io eraky Madagasikara zay ale rehetrrehetra ary raha mbola tsy nale ary ny Filomark Ravalomanana de niena am'izao fotoan'izao de tena miantso hoe tongava miverena dada. De io ndray aloha zany zao tsika miandry indray ny amin'ny hoe rehefa nandalo ndray zany dada avy any Jorobe de isy amafa ndray zany efa isy omakomana ndray zany de amafa ny diany dada iazakazaka ndray rovina ny programme anareo any Jorobe de hoeto daholo ndray ny mponina avany Manjakandriana de hoeto daholo ndray ny avany Ambohidratrimo ny avany Akazobe tatero amin'ny tomobile hatrany Morarano Koroma sisisa zay manodidina ny Jorobe rehetrarehetra eo tatero amin'ny camion de tatero amin'ny 4x4 raha tatero amin'ny sprinter ndray satria ohatrin'ny alefasika faly sahirana mihitsy ny sasany jery an'le sary tena hoe vahoaka be tsy hitanonona anaraka amin'ny président Marc Ravalomanana zay tsisy artista tsisy famonon'omby tsisy fizaram-bola tsisy fitaomana amin'ny fiarakodia fa vahoaka eto ny fitiavana ary miandrandra tena hoe fanavotana an'ty Madagasikara ty. De efa miketriketrika andray lohandry manam-pahaizana zany zao sy tsy mazaka lalovana sy anaovana fitsidiana vao mahita an'ireny de hoe ahoana nataontsika fa grave iny lasa andray nge de nahazo vahoaka be de efa nikonkonina hidina andray ngamba ny sasany zao de anao organisation politique andray de asa anao redynamisation ve le redynamisation raha tsy hainareo fa le redynamisation spectacle sy famonon'omby zay nieritreretin'ny sasany fa reo olona reo tompoko de olona tonga amin'ny fitiavany reo olona reo tompoko de nafoy amina kilometatra maro mandeha tongotra reo olona reo ary mazava ho azy any ambanivohitra zara fa misy fiarakodia fa mivezivezena fa tena nafoy ny tontolo androny nafoy ny asa manandraikitra tany an-tsara rehetrarehetra tany tany an-tanimbary rehetrarehetra tany fa nareo hoe ao an-Jorobe ne dady fa niazakazaka ary misy mihitsy sasany nanao spécial na taxi moto hoe za tonga eto zao ho le ray mpianakaviana somary efa lehibe tsisy vola ao an-trano fa nitrosa nanao spécial na taxi moto fa tsy maintsy voaveriko zay fa tsy maintsy mahita amin'ny président Marc Ravalomanana de tonga efa taty amin'ny centre social tonga tena nahita mihitsy tena nanala satroka mihitsy enfin hitako président hitako dada zany ny zava-misy any amin'ny sehatra rehetrarehetra any tompoko lasy tompoko vavy mamperitreritra zany tokony hampatonga sainy zany ny aminy hoe tena efa voafitaka latsaka kady latsaka anaty antsana very fanambola velona le malagasy fa malala ny tokony ataony am'izay ary tsy mahazo io le sary io fa mafadia tongotra io zany de mandalo président le caricature mahafinaritra be le caricature ohatran'izao miteny zao de miandry indray zany zay rovina indray nanao etsike anareo de ovizanona mihitsy nge dada mandalo nareo mamafy dada mandalo nareo mamafy dada mandalo nareo mamafy zay le izy satria tsy ho zakany reto fanjakany reto mihitsy sy le mpanohana an'le fanjakana le fahombiazan'le président Marc Ravalomanana sy ny atokotiko Madagasikara amin'ny hetsika rehetra zay ataony sy ny redynamisation zay io antony fanakanana rehetrarehetra hoe tena aza vela hetsika eo faravoatra eo tsony olona io fa manahirana aza vela hetsika eo amikizeo belera tsony reo tiko Madagasikara sy ny RMDM reo sy reo solomavomoko reo fa manahirana fa zao na inona zavatra ataonareo tsy maintsy mitafa miaona mivoaka satria efa miandrandra am'le hoe hotsidiany ray aman-dreny tena ray aman-dreny le statut na ray aman-dreny tena tafapetraka ary tena ananany tena président Marc Ravalomanana zay na de fotsiny ara hoe le hoe dada na de fotsiny ara le hoe tena hafa tamin'ny andronao na de fotsiny ara ny amin'ny vao mahitanao zay de ohatry ny milamindamina ny saina ny aditsaina ohatry ny afa-pahasairaina zay dada zany lafin-javatra zany de manerina Madagasikara mita zany ary ho hitantsika nge zany ho hitaterintsika eto daholo ny vaovao taterintsika eto daholo ny vaovao ary ezaka moa zany tsika hanaraka foana am'izay mety ho fatratsaratsika azy zany satria tsy maintsy mbola lamina koa fandaram-potoana am'izay fionana amin'ny président Marc Ravalomanana zay am'ireo fitsidiany satria izy io manko zany tamitamiko ohatrin'le izy tany bity na tonga gazety mpiseho isan'andro tena hoe visite inopiné zany président Marc Ravalomanana tena inona mihitsiny ary de ino moa zany indray misioka fotsiny nataony ry havako aby député Michel zany sy député José kopakopa tany na ho anareo amin'ny birany vaky nakaratrany maheno fandaratsika fa tonga de
voron'ny olona tahaka ny teny Antsorobe. Hiditra ao anatin'ny tsena zay mba nilalovan'ny dada ny vahoaka rehetra fa de nitoana-potsiny endraso lo fa fandaminana fa mety anahirana fa tsy mahazaka atsika ty fa leo ity velany de mikabary mihitsy dada aloha miteneny dada de iny janona mikabary teo amin'ny totohatra teo amin'ny tsena zany tena io tsy maintsy zay le lalana misy am'izao fotoana zao raha tiatsika ny aomby raha tiatsika ny anavitra n'ity fireneny ity de tsy maintsy averintsika any amin'ny tompony lakile zay le izy tsisy hevitra tsony tsy manatsafidy tsony le firenena tsy maintsy averina any amin'ny tompony lakile satria tena ampotehny olona le trano nanjakany olona nanaovany maloto le trano ary tsy nidiovon'ny olona le trano fa tao daholo ny rehetrarehetra nanao be fandroaka napiditra an'ireo rehetrarehetra kamakama sy ny sisa nandeha namotika an'le tao anatin'le trano ary tsy nezahana nisina fikojakojana sy fanamboarina le trano fa de navela teo de le olona ao anatin'le trano le mponina ao anatin'le trano tsy mihinan-kanina nona fa le olona zay nanjakazaka tao amin'le trano izy sy ny akamakamany de vokatra ny tentakely milamina tsara ary nahavita trano ety ivela mihitsy aza akoatran'le trano nonenany io zay ny tenenantsika tsy maintsy averina amin'ny tompony lakile idirina ao anaty trano aloha andaminana tsara hamezana sakafo an'le olona ao anaty trano matinoana ikarakarana an'izy ireo amin'ny lafiny ara-pahasalamana ary hamezana fitaovana an'izy ireo ahafahany miverina indray miasa mamboly mamokatra mampianatra satria misy tsy mianatra am'ireo zaza ao anaty trano reo de fafana ny trano fafana madio fa betsaka ny zavatra tsy manjary ao anatin'le trano ohatra zay nge le kisarisarin'le izy de amboarina kojakotsaina ny tritra rehetrarehetra ny tsinety rehetrarehetra reo ny epaka rehetrarehetra reo nisy kalalao rehetrarehetra reo nisy faroratra reo misy molaly tovy ihany zany resako zany fa izy ety fotsiny sy any nevotany samihafa ny fomba fiteny fa raha ihany zany na faroratra na molaly amboariny zany rehetrarehetra zany amboariny zany zay ny antony hoe averina any amin'ny tompony lakile ary ezaka am'zany rehetra ny président Marc Ravalomanina moa zany de tsotra ny azy ny aminy hoe za ny andro kely sisa iainako de anompoko an'ity fireneny ity ikarakarako ny vahoaka malagasy ikarakarako reo pray tanindrazana amitsika zany mbola iresaka am'izay tsika rehefa aveo fa manao kokoa amin'ny vahoaka n'Antsorobe efa nresadresako teo amin'ny anarana samihafa fa anaovana kokoa ny ekipa tany satria efa mietsiketsika be ny ekipa tiako Madagasikara na eo Antsorobe atapy-tanàna na any am'ireo commune zany 7 Antsorobe fa akoatrana Antsorobe zany commune ray zany de misy commune 12 zany 18+1 zany 19 zany anaovana kopakopa-tanana ho antsika rehetra satria maheno miara-manonja MBS Radio Mada isika de arao tsy tapaka amin'ny vaovao fa misy antony sy dikany daholo ny zavatra rehetra resahantsika eto amin'ity fandaharana ity tena anaovana an'izay kopakopa-tanana femy fahombiazana hoy sy président Marc Ravalomanina zay hoe aza kivy aza reraka fa zara mbola manam-piniavana be da be maika fa isika fa aza kivy fa tsy maintsy ho avy le maraina ary ataontsika zay fomba hanavotana ny firenena zany de anaovana kokoa ihany koa zany ny ekipan'ny député Jery zany zay nanao ny fandaminana tena toerana tsy manasolombam-bahoaka ny atokotiako Madagasikara any fa io moa zany le hoe mifakilakila eo de mifanakaiky eo de mifanohy zay ho vita eo de ny taty avaratrany ny azakazaka kely zany nakany Antsorobe nanao fandaminana naraka an'ireo naman'ireo rehefa hoe ne hitanany hijery vahoaka fa tena tsy zakako ozy président Marc Ravalomanina de lasa mialoha zany ny ekipa zany nandeha nanao an'izay fitsenana ny président zay de anaovana kopakopa-tanana ho antsika toela na reo rempianakaviana zay tena mbola anatiny zay hoe tanjaka zay ny tanora moa zany de zay kosa aloha am'ty nisy tafateny an'izany maromaro mihitsiny sambo an'izay vao hifidy amin'ny fifidianana ho avy eo fa tena anao fanentanana be mihitsy zay fa tanora metraka safidy amina ray aman-dreny vokitraika efa ny misy eto fa tsy tanora amin'ny fitantanana amina olona anao andrakandrana sy amotika firenena tena miteny zany zava-dehibe zany hoe misy génération am'izao fotoana zao tonga saina tena tonga saina hoe tena hitondra fampandrosoana ary mba hanao zay zavatra rehetra zay mba ahafahana zany mba mitsinjo am'izay ho avy zay ka
eny ary efa betsaka izay nyresahako zay fa fitimiko ale tenin'ny président Marc Ravalomanana hoe zavatra efatra no atao hitsinjovana ny tatsaha de hoe inona zany dia ny resaka sécurité tsy maintsy arovana ny tatsaha satria mafy de mafy mihitsy ny resaka tsy fandriampahalemana any ambanivolany amin'izao fotoan'izao kabariny zay ataon'ny Zorobe. Faharoa de hoe ampiana ny tatsaha amoahana ny vokatra amin'ny alalan'ny lalana satria ratsy de ratsy mihitsy ny lalana zany. Fahatelo de hoe tsy maintsy amboarintsika ny rano amin'ny alalan'ny tohi-drano de le dame le tsy hain'ny sasany ozy président Marc Ravalomanana zay de tsy maintsy amboarina tsara ny tohi-drano zany mba tena azo vokatra tsara ihany koa sy mba hanana an'izay tanjaka manao fambolena zay sy mamokatra zay ny tatsaha any ambanivohitra. Ary indrindra de hoe averintsika le zavatra nataontsika hatramin'izay le fanomezana tosika ara-pitaovana. Rehefa fitaovana moa zany mazava ho azy akoatran'le hoe semence masim-boly tsara voafantina satria rehefa tsara le masim-boly voafantina ozy ny président Marc Ravalomanana zay de tsara ny vokatra. De mifanaraka an'izay ihany koa le zesika zay mifanaraka amin'le toetany jerevana daholo zany de anaovana étude daholo le tany isaky ny 200 metatra zany sy lay fitaovana entin'ny tatsaha mamokatra de ohatran'ny raisiny ohatra le tany Ambatondrazaka zany le azo tamin'ny an'ny fanjakana japonais lay Kubota. De rehefa tsara ny Kubota miakatra ny fambolena tsara ny semence tsara ny zesika de milamina ny rehetrarehetra de miakatra ny voly de rehefa miakatra ny voly afaka mivarotra tsara ny tatsaha de miova tafo fanitso le tafo tanimanga le tafo botsaka. Ohatra zany ange ny fiainany rehetrarehetra any ambanivoly any koa na le manao an'le jirofo ary na le manao an'le vanille ary tafo taolina miova taolina daholo zany le tafo tanimanga le efa somary efa zokonjokony sy le tafo bozaka na le tafo ravinala satrana rehetrarehetra satria ninona ny aton'izay hitsapana fa manan-karena ny tatsaha amin'ny alalan'ny vidim-bokatra. Tsy maintsy ho tonga amin'izany fa reo efatra eo no tsy maintsy fesina araka ny nambarana ny président Marc Ravalomanana. Eny ary efa hitako aika tokoa nge ny tatsaha manam-pahaizany tatsaha zay manana andraikitra lehibe mihitsy eo anivon'ny interméram-pirenena de io zany tonga amin'le fitenenany hoe ça tombe juste ay tena tsara fitotona mihitsy député Randriana Stanislas miarahaba député Rastany ka nahazo an'le kafe tany Anjorobe omaly de nahazo an'le vary gasy tsara tao anaty tsena mahafinaritra be de rehefa niona tamin'ny vahoaka ihany koa de tena manana an'le courage hoe tena le vahoaka indray manome courage ny tena hoe tena raha vao tsy menanareo zay tsy mahazo aina fa courage tsara fanindry de vao maika me courage mitsikitsiky tsara fa rehefa mandalo an'ny talata koa nahazo koba de mba falifaly ery koa aloha zany zay le mahafinaritra be le mitety an'le Madagasikara sady misy ambiance no eo le hitanao le mikopakopa tanana anatin'le fihavanana na tsy mifakafantatra ary fa mikopakopa tanana izy sady mitsikitsiky ny dikan'iny ozy mivazaha zay ny any an-dafy tsy mahazo an'ireny ny vazaha samy vazaha fa le malagasy mikopakopoka ny dikan'iny de tsotra mahatoky anao izay ka rehefa tsy mitsikitsiky aminao izy tsy kopakopahany ianao fa todian'ny lamosina message ny tompoko eny ary député Rastany ary manao ahoana tompoko manahoana ianao ary mahafinaritra fa mahavelom-bola zay tsikitsiky be ohatran'ireo tena courage mahita antsika mianakavy fa notrina fa de amin'ny courage azy no de miarahapantsika vahoaka malagasy rehetrarehetra zay manaraka n'ity fandarana ty tsy neto toerana koa fa ny any ivelany de be da be manaraka de miarahapantsika mianakavy fiarabana misy vitanao ataontsika amolobolana ataontsika indray manodidina de kokoa atsika mianakavy na ny eto na ny any ivelany de isorana koa Andriamanitra mbola afaka mifampanatitra tavy eto atsika mianakavy de miarabanao tanina miarabantsika mianakavy ary kokoa ny deuxième arrondissement fa tsika mbola miverina any ety any tsika izay indrindra ny any amin'ny tanàna tsy azo adino ndao ary rehefa miresaka deuxième ianao ty manko ity zany zao ny eto amin'ny boribory tany faharoa resahantsika io ratsy ny lalana tsy voakojakoja tsara ary nanamboarina ary de efa manomboka meratsy indray le lalana am'izao fotoana zao de maika moa fa ny hitatsika zany any am'izay ale rehetrarehetra any tena mampikilay le lalana zany fa andeha aloha vetivety sika député Rastany anaraka nyty fanadidina natao mpanao gazety ny MBS ty satria misy zavatra zay nitondranao fanamariana ary hanairano ny tompona andraikitra mihitsy ny zava-misy ao amin'ny boribory tamy misy anao
de rehefa vita zany rehetrarehetra zany de everina amin'ny tontolo am'izay tsika satria ozy ianao hoe tsy amelako ty raha tsy mazava tsara ny fomba hanamboarana azy de andeha ary aloha anaraka an'ity élément nataon'ny mpanao gazety ity tsika zay teny amin'ny boribory tany misy anao mahakasika indrindra ny resaka lalana zany. Farafahakeliny izay fanondroany namboarina ny lalana mampitohy Ambohiposy Ambatoroka, lalana izay matetika hitaraina ny mpampiasa lalana amin'ny faharatsiny. Antony mahatonga ny fahasimbana izay saika nanimba ny lalana amin'ny ankapobeny eto Andrenivohitra sy ireo lalam-pirenena maro mihitsy ny fisian'ny rano mandalo eo aminy. Raha ny tazana dia tsy anaty kajikajy mihitsy ny fametrahana na ny fanavaozana ireo fatsin-drano izay hampinga lehibe mampateza ny lalana. Toy ity etsandohan'ny Mandriseza ity izay mampijaly ny manodidina rehetra rehefa fotoam-pahavaratra. Tsy izay ihany fa olana mipetraka ihany koa ny fisian'ity tobi-pako lehibe iray ity izay manamorona ny lakan-drano natao ivoahan'ny rano kanefa tsy misy mpikarakara. Dia raha ny tena izy zany zao le fokotany tokony andraindraikitra sy ny mpanao lalana fa raha misy raha tsy voazera le tata tokony tsy hanao ohatr'izao izy io ary zay tsy afaka hiroboka amin'ny raha mipotaka be satria tsy vakotavango sy ohatr'izany miboty tompoko zao miboty anaovanay tsy tranony mihitsy zay ny fiatraikany iny efa zao tsoroka anao hoe raha sanatria ny fiatraikany io tonga dia hitoby daholo le fako dia lasa any ambany any daholo io fako io dia lasa fahavretana ny any ambany any amin'izao miakatra amin'ny rano miakatra amin'ity zany ny rano be tonga dia lasa miparitaka any amin'ny arabe ny fako ohatr'izany. Tsy tokony ataoko totoa ny fanamboarana ny lalana hoy ny solombavim-bahoaka ny boribory tany faharoa. Manana olona afaka manao tombana amin'izany ny fitondram-panjakana kanefa toa inina tsy jereny izany ka lasa miteraka fandaniam-poana ny volam-panjakana ka hanairana ireo mpitondra. Fa maninona lahy misy ingénieur ao misy ao ministère-ny travaux publics ao fa maninona de ny ekena satria napotika lalana iny miakatra midina makany andohan'ny ato iny makany Ambolokandrina de ohatran'izay koa lalana midina makany amin'ny fidinana makany Andriamanitra iny tompoko de tena rano be da be napotika le lalana eo de maninona lahy alohan'ny anaovana lalana satria volam-panjakana fatako ny koan'ny lalana goudron amina million de tsy arivo ange izy eo fa mbola hiverina tsy aperitaona andreo de potika tsy namboarina aloha ny évacuation de zay vao namboarina ny lalana fa de tena ohatrany teolo hoe marary ny tanana de nitambizina fotsiny fa tsy naky fotony rehefa manao zavatra tsika atao firenetsika mba ataovy manaraka le dradradradratsika hoe manaraka manara-penitra nefa le izy rehefa nytenisy ohatra anarany fotsiny fa tsy manaraka amin'io. Fahazarana sy fomba fanao mamoehatra ataon'ny fitondrana Andry Rajoelina sisa milaza hoe manara-penitra kanefa izay rehetra natao toa tsy maharitra avokoa. Maika amin'ny fisehosehoana fotsiny ihany ka lasa manao asaky totoa ny fitondrana raha tsy ilaza fotsiny ireo kianja sy sekoly maro efa simba sahady. Lasa paikady angalana ny fony vahoaka ny fanaovana fototra-vitrasa etsy sy roa kanefa ny fototra-vitrasa atao isehosehoana tsy manaraka ny fenitra akory. Ya izy iny a député Rastany zany a zava-misy any amin'ny boriboritany misy anao tena hoe fijalian'ny lalana mihitsy inona zany momba an'iny député Rastany. Eny sotranao le momba an'iny moa zany de problème zao fatako leo amin'ny tableau rehefa misy an'ireny de hoe ministère zao manao azy ny tariny le vola amin'ny presque amina milliard manao azy nefa de tena fa isa taona iny betonoarany eo am-popo le rano de na tsikaritra natonga nampiana anany de toisa vahoana tamin'ny voalohany aloha izy nanao terrassement toisa angama rehefa treo kosa voateny de tsy mbola niteny saratra moa nitenany tompona ndraiky satria mitsavaka fa tsika mitsara ny zavatra vita fotsiny ary zay maro olona mahadepute ana manao tatitra ary mitsikera sy zavatra tsy mety atao mpanatateraka de io zao tsy hoe fanenjehana fa tena alahelo satria manaonao foana inona mahatonga azy eo manaonao foana satria ianao raha voanao lalana de tsy maintsy manao étude rehetrarehetra hoe raha amin'loasa raha any amin'ny rehetra mandeha amin'ny route nationale de raha anao tetezana anao de jerena le descente versante hoe firy miatrely amin'loasa risy ny tara firy ny tokotokony rano mandeha anao mba tsy déborde le lalana misy hotid ohatry zany reny de zay manaovany angezany ouverturana ny tetezana ny dalosy ny aqueduc reny de zay nanaovana azy tia nefa
tsy hoe mila mijery zao fa de hitapoky hita-pirenena rano be da be hitatsika teo ay zange le rano teo e le rano ya sady alefan'ny technicien ihany le rano ino manimba le arabe iny nandraso reo satria le rano a safaty oatra tsy malala fomba mpitenena mialatsy le rano ny goudron tompoko de rehefa manao lalana de terasena de misy le any ambany any macadam rahamandra de manaraka ny couche de base a de manaraka ny pression de goudron de ny zava-doza amin'ny lalana ilana rehetrarehetra de ny humidité raha misy rano na ampifiretikeo ambany ao de tsahany le poier image na olona tsy mianatra tsahany le camion lehibe de ohatra miveso ny vibre rehefa ny vibre fissuré le goudron rehefa misy fissure ny goudron a mipénétrer latsaka any anatiny any le amandona de vaky de io le potika le lalana de marina ve ny teniko zy dadradradrako hoe maninona aloha alohany anaovanareo an'le lalana na anavoazana tsara mahafinaritra be bravo satria raha tadidinareo ny tabataba teto hoe raha tsy vitanareo anatin'ny ray volana io a de ho ataoko de misaotra an'andriamanitra ary misaotra zavatra tsara natao nefa rehefa manao zavatra ataovy manaraka anao de saina atao koa saripady izy tratran'le rano de io zao tratran'ny rano mala raha tsy tena amboarindrareo tena miangavy a sady fiarahana ty atsika ikambanana io a de mitatatata manao atsoavo a amin'isitra ny travaux publics anao olona tena hitako mahay a sady kinga teneny zy olona na malisy anao ataovy raha nga le évacuation na rano aloha fa vita izy io de créa ataovy zay any na mampalala ny goudron fa aza atao ohatran'io tena hoe may fotsiny tianao lalana de tsy asiny étude tsy asiny inona mahagaga tsika mbo miady hoe aza mena ny collage aza mena ny anina aloha mbo mizana tany tsara bravo aloha fa mbo mizana tany mpandrarano mena azy nefa rehefa didy a io alohan'ny anaovana raharaha misy ny étude sy ny tany aloha le bureau d'étude mbo mahay zavatra mbo encadrena fa tsy mahamenatra olo loatrin'io ka zay mampitratratrarany hoe tena oka re tompoko amboary le lalana satria zao a le volatsika ko anio amina milliard a fotoana anaovandralaa sady ela be le izy le olona jeuneny mpianatra jeuneny bisy tena teraka créer problème frustration amin'ny fiarahamonina de lasa ela be zay ny zavatra raiky ary ndraiky fandroany a potika le lalana miverimberina de vola be oatsika koa de jerio fa nge le lalana etsy ambany tsy amle misy faky be teo mbo avereny kely hoe raha mbo azo atoana zay faly sady miresaka ihanytsika député zany zazafady de azonao de ohatran'izany ko ny route nationale raha makany Tamatavy igny efa mbo teniko matetitetika hoe mba ataovy reny entretien lalana canalisation atao feno manary rano tsara satria anao rehefa makany Tamatavy a rehefa mandeha mitady vege le loloha sasy ny tany re potika daholo tsy maharitra ery ohatrany koa de potika satria tsy arehondry zareo le évacuation de rehefa avy be nina iny zatra région be orana ty zany azaleo keny région be orana de tena tonga de mitovy rehefa avy ny orana rehefa makany anao fitsika tena eny amin'ny lalana daholo ny lalana iny nefa le trafika tena ngeza be amina taonina daholo mandeha aller retour amin'iny de tena tsy maharitra le lalana za rehefa manao lalana nareo a ngia ministre ny travaux publics atsika samba tena hoe mba ao anatiny any rehefa mbo manao any azare manao réparation azaverina goudron ntsony tompoko fa ataovy armena béton arméole izy a de mandrakizay satria ny béton hitanao sy miresiste tena hoe miaritra ao anatin'ny humidité avo maika izy mahazo prise de ataovy izy simba iny mba hampatsara ny lalatsika igny a aza atao virina goudron ntsony fa ataovy lalana de jereo le atsy amin'ny le etsy amin'ny bac ordure mba averina kely vetivety anazavako azy le bac ordure kely le voalohany teo satria tena tsetsina le any zao verangano lalana azy nao tena lakan-drano de aiza tsy hopotika ny lalana sady maloto voalavo netrarehetra mahamenatry tonga bakivaky ty a sady maharary mahamenatra olona le bac ordure kely teo ona mba jere kely satria misy fanamariana kely le bac ordure kely le tany voalohany le bac ordure de mahamenatra tena hoe inona re ty fireneko manjoa amin'ny fireneko fa de tena hoe tsy ny tena ny hoe mibe tabataba mibe kritika fa tena manao fontsika mianakavy hitanao le lalana tsita le lalana misy makany amin'ny villa be da be makany Andohamanitra iny makany amin'ny laka de io a fako misavovona be lakan-drano tena za tena mpilalotenta aloha zy olona tany tena lakan-dratra mahatratratra amin'ny dalina ny bus hita teo ohatra amin'ny 1 mètre 1 mètre 50
de tratran'io fako sy fako de laka de tsy mbo curena alohany anaovana lalana tokony anaovana fosy ngeza be mihitsy midina makany amin'ny laky manitra iza mbo evakena le rano fa de tena natao fotsiny am'izao ndray le goudron nefa raha voavy ny orana mipneu atreny amin'ny loalika ny lalana amin'io manangy azipinay ve santany ry orana rano be da be de potika ndray le goudron vao mbola atao tsara io de tena hoe io retoko mbo alefasy koa tena jerevo amin'ny lalana sady marikirotry be le fako a mbola manitsana le lakan-drano ataovy le curage ny lakan-drano lo midina any a de savao le dalao de mbo maharitra le lalana atsika fa aza tena manao zavatra iny na rehefa tena ohatra makivy tsika tena fa n'izao taonjato zao veranga de mbola ohatra zany foana ny zavatra miverinao mampalahely iny resaka lalana io izy io zao hitanao amin'io ile bakordure de io le lalana tsahan'ny olona de jerivo le lakan-drano makany midina makany tokony curena io tena lalina be mahatratra mety 50 ny alalan'io misy dalina amban'io alika io de tena jerevo le rano de raha vitanao vo tonga fotsiny rano be da be nge mikorina trany ambony any de tena mahatako amin'ny pneu-ny tôbilo difotra de ao le izy de mandalo le tôbilo mavesatra tsy maritra eritaony de potika hitanao zao tsitsena noatra zao mampalahelo presque aloha tena maro ohatran'izao daholo ny eto andrenivohitra fa sa inona koa le ataon'ny lehibe ny tanàna sy le ekipany satria zareo manko milaza azo cerveau manam-pahaizana de ho hitantsika eo hoe tena mandray andraiky zavery zareo fa manahirana be le zava-misy ohatran'izay ny tsetsatsetsatsyaritra ihany le sahatsika de piterastany fa ho an'ntany kely aminao tontolon'ny lalana iny zany afaka iverenantsika iny rehefa aveo satria mijaly koa ngery zareo any io vao nyresako teo RN3 zany ry any amin'ny tanàna any am'ry rekany any mijaly le RN3 le anjolobe nle sahatsika teo tena potika tanteraka mihitsy nefa de lalana 70 kilometatra monja le izy so de mba manakambaran'izay de piterastany fangamo io tsy anjosorobe rery era Madagasikara tompoko zay namatarana ny pays ray ino moa ny tanany toerana ray ny firenena ray fa olona tena fanfay tena tsisy atao tsony de lalana tanao tamin'ny andandoan'ny flo président tao izy lasa koraza tena fa nisy potika be izy nisy edina anao effort be izy na vita lizy hoe lalana vita tao aloha tamin'ny andro-tsinana tsy vitany réparation de zay natao koa izao koa mahatonga teny pays tena firenena efa tena anfahito Madagasikara lalana era Madagasikara tompoko tena tsy vita daholo tsy hoe makany jorobe fa rehetrarehetra io miverina an'le fitenenako hoe io nge mora atao hoe raha tonga président angadiny satria ny azy lalana da misy toe firy ny lalana vita akoatra ny réparation na vita 1000 kilometre nge 1000 kilometre 10 kilometre vita mitetra zanaka lehilahy zanaka mafinaritra ary rehefa tonga izy mbola mihina fa tonga be da be ny zavatra rehetra misy eto fa tena fa manao sarinady fotsiny ny an-daliny mbola nataoko hoe le zavatra akoatra ny jiramary rehefa aveny le zavatra arian'ny Bemolanka sy io amin'ny Bemolanka rehetrarehetra hoe de lasa koa 13 milliards de tonnes nge ny grès bitume zany hoe goudron fangaro tany raha tamisy etsika io mahafa nyteneniko teo aloha mahavita lalana autoroute de 4 fois 6000 kilometre de inona ny tetatetana averina ko ihany za tsy menana ozy nina niny leranga io foana ina ny tetatetanao an'ity zahatra tsy manjary ino sa misy intérêt manokana ity oto ino moa le téléphérique any raha volana anaovana an'io tompoko ny exploitena n'io lalana sy ny fuel lourd anaovana ny jirama tsy ohatry zao Madagasikara noho izany raha olona tena tonga président sy ny tariny zay nataoko hoe ao anatin'ny telo taona roa taona Madagasikara fa tsy ohatry zao fa tsy ohatry le 70 zala zandra lampolo ka maneritra nge zany fa manesy mbola oeraoera ihany président atao manao promettre tena mbola toetsika io ndrefa ave fa tena zatra mampalahelo raha zany ohatran'io tsy mivoadrindra fa tena tsy bazoko azy azonao nena tena samy afrikana samy ny teny Betsyloger samy lehilahy sorandre menaka zao veranga samy manana any atoetra amitsika tsy hoe misy ahitany tsisy hoe anina tsy ndretraretra ny taninao mamokatra de avelany ohatra zao firenenao faly ery le manafatra vary sy efa ny taninao mamokatra io za tena
tsara izy tsony ry alina ozy izy fitenena fa tena tsy hoe fanaritsina fa de asakasaka anareo mbola manona an'io amono antsika malagasy fa malagasy de tena rendrika député Rastana iverina am'izay rehefa aveo fa misy tranga nresahanao tamin'ny herina tamintsika teto a mikasika indrindra ny tany amin'ny hôpitaly tany de tsika moa miezaka foana zany zay a nlay mampiavaka ny fandaharantsika eo foana ny adevitra politika raha raha-pirenena ny ara-toekarena fa tsy ataontsika mbanjavatra mihitsy ny resaka fanabiazana ny resaka tontolo ara-tsosialy satria reny zavatra resahantsika ireny tokony anaitra ny tompona andraikitra eny arak'izay mahatandrify azy ary de efa manomboka anjatra an'izany mpanaraka atsika sy ny mpiaino atsika zany hoe mbiasa radio madame miara-manonja atsika de mahafantatra tsara ny rehetra hoe tsy maintsy miresaka lafin-javatra ara-tsosialy reo mahakasika amin'voaka satria tsy maintsy taterina hoentina lizy mba ho tsapan'le tompona andraikitra tsy vita amin'ny tatasikatsika fa tsika koa mitondra zava-misy eny anivon'ny fiarahamonina satria itsika de solotena ndre vahoaka maso mahita vava miteny ary sofina mandre député Rastany raha hôpitaly zany raha hôpitaly teo nisy tranga tamin'ny tapabolana moa sa maika tamin'ny herinandro de tsy voazavaka satria zavatra mantsoa maso mahita zavatra mitantara tena zavatra faran'izay tena hoe fahoriana eto an-tany mbo noentiko narary ny zanako narary urgence tany am-pianarana de accident de noentiko de raha ohatra moa tsy hoe ana de hoe mbona asa nana safidy aloha mbo eny amin'ny hôpitaly Salamba Bevoaka nitondrana asa tsy hoe député ny tena na hoe manam-bola de tany amin'ny klinika fa de lasa tena hoe mbo miforitra taria amin'ny hôpitaly Mpanjakana tena nampiteny mona loza reto soritika eto aloha fa tsy fanenjena fa ny dokotera atsika sy ny tetrarehetra aloha manao zay mety mahay fa ny fitaovana tompoko de tena sahirana satria accident tena mila ino moa atao fibroscopie maika be le zaza nefa hôpitaly ngeza be aty any capitale tsisy afaka tsiray mbola lahatra fahatelo jazany tena ho faky vetsana anganakangana tsisy afaka tsy io tompoko de tena fa zavatoza maninona tsy atao beta be de rehefa treo mbola tsy vitan'izay ihany rehefa treo rehefa nodidina koa izy a le fanafody a misy tsy resaka be amin'iny a fa tena le zavatra manko amin'ny hôpitaly de efa rehefa vita ny fandidina natao mbo ny angavy mbo zavatra maika aty de ny angavy ny dokotera sy ny mety mifoaka tsara le opération velona tsara le zaza nampiakarina any bloc any amin'ny 3e étage ny nanaovana azy de efa tonga tany amin'ny 3e étage tena loza olona firanga tsy tena daholo mifofona ndretrarehetra olona tsy latsaka ny atao koa 5 de nahoana ho azy tsisy mbola zay hoe mbola salina mbola amboarina ile salina lovola reny mbola amboarina de 20 ao zaza mitomany aiza namparary an'izao ao zaza mikikika ao mivoaka ao fofona tsy fofona de problème ity ianao tena mba fanitsabo olona tany andafy koa moa fa tenana samy hafa be mihitsy olona ray hôpitaly ray sady complet efitrano ray na ny salina na ny rehetrarehetra na nampiandra afaka miandra ao raha ngaty tsisy cabinet any ambany ary amin'ny réseaux sociaux tena zava-marina any misy cabinet le mpiandry nefa tsy avenany zareo fa olona ray ihany miandry eo de raha kisikely zany sy ny tariny raha miandro alina ivoaka ary ambany ary anao de efa misy zavatra impacte angeza be zay de misy zavatra problème be zay tsy apy le WC tsy apy le fikarakarana de io zary odrery fanjakana maninona anao nanao hôtaly eny efa vita tsisy oatra ny vitiny hoe manara-penitra rampino any nefa ary ny ary tsy apy na seza na fandrinana na nretrarehetra tsy équipé de ao ve tompoko de mbola misy oatra zany ary loza de ity ny any tena mbainga fiko amin'ny fanjakana tena mbainga fiko ry amin'ny Ramboaza atao ry mpitondra fanjakana ry mpanatanteraka nga ministra mbo atao raha ohatra re misy olona tena tratra tena ao amin'ny urgence aza mpambandavana vola izy aza nykaratra hoe aiza aloha ny vola voanao anty tsabolo le olona vonjaina lizy fa tena akapiazantsika nge tena mahatra tena tsisy vola daholo tao e de tena eo misy mitomany kely misy boakely ny rahalahy voakapoka alohan'ny dadany tao tena mbola ijery vola ho any amin'ny patron tena marina ohatsa ohatrinona leso aty misy 4 peko tao na ankoraka tena latsaka ny ranomasoko fa tena zany ny zavatra misy eto amin'ny tanitsika aza mbo voan'ny hôpitaly ndana makany raha olona tena président
ianao misy mbo agafikon-danao mbo mipetraka ny ray ataoko ahadiny roa fotsiny hitanao le problème ao ny akabiazan'ny olona ao de tena na le vola reo mbola jerena le karatra petraka ve mbola akatraka vidianana fanafody tsisy rehetrarehetra de maty le olona le ambanao vola scanner tsisy vola de tsisy scanner le mandeha nisy accident koa tao mitondra olona mpiasa voan'ny accident tery amin'ny lalana Venorivo ty tena mbola anampy azy koa sady tsy nandeha ny scanner atao am'le mimima tsy nandeha tsy ana maty any le olona satria amloha milana zay re tompoko za midradradrada any amin'ny inona no anaovanao mampalahelo fonja manara-penitra atao inona tsy aleoloha atao mivelona atao amin'ny olona normal olona fa any fonja zany efa foty na tsisy trano ary izy na mipetraka any fa zay nataony efa mbo mieloko izy vonjy olo ny olona atao amin'ny tena amin'ny hôpitaly marary inona nanaovanao inona mosy toa le terrain manara-penitra inona nanaovanao kolizey tsy mitany mba le fasy jerivo ranga le malagasy marary tsika tena otsa aho tena lany tena napetraka sy hoe za manam-bola fa tena nitomany nisy député nahita anahy teo tena hoe tena latsaka ny hoe tena zao hoe mavoa amin'ny malagasy miaraka amiko ka fianako ny amindre fitiniko lizy mba jerivo leo amin'ny urgence tena aza-pandoavana vola fa tena ataovy be da be le dokotera dokotera aloha tsy maiky tsiny fa mahay sady manao fa le fitaovana sy ny zavatra rehetra tsy apy de tena mba ataovy confortable mbo misy WC misy manaraka norme sy ny rehetrarehetra io nge miela avy aty avelany za zao tena tsy tena hoe misy amin'ny banky makanisanao amin'ny banky rehetrarehetra eto amin'ny capital mbo tady WC tsisy akaiky ny anna saropidy tsisy raha ohatra zao talinarenao am'ireo banky rehetrarehetra reo de aizany olona ndana tondrony ndana makany amin'ny buffet des jardins izy nivoaka nefa anao volan'olona volanao alainy ataonao daholo sy ny rehetrarehetra tokony mbo misy tena manao voaliny anareo fa mpivoaka be da be any an-dafy mamio autorisation eto miparkina oke tsara eto ny WC eto tena naraka dala misy zavatra bomi manaraka ny bani manaraka ny fenitra misy fa de tena tontony eto amitsika naiza mbo jerivo nge le banky tena mbo jerivo de na makantso anao any faritany any makany amin'ny any afa fermé tonga de fa lakile daholo de tsisy de hoaiza le olona public mba hajerivo tsy eo aminatin'ny say culture atsika mihitsy ny hoe ty misy hôpitaly ty misy olona ivorian'olona be da be mba asefo tena dosy ilana le besoin-ny olona tsy mahagaga ny olona raha manaonao kiki mivoaka mipipiry an-dala mikakany an-dala tsy mahagaga raha tsy maloto ny tanàna atsika fa de tena mampalahelo fa mbola be da be ny lesoko be da be na reniny fa de any amin'ny zavatra tena tsy manahitaina no ataony tiany présidentsika ny olona ny mpanatanteraka any zay tena hitany hoe malalansy anazy tena mahoerahoera azy any vonjeny fa tsy mbo misy hoe inona ny lara-pahamena inona ny zavatra atao zao zavatra atao de tena hoe afa verina betivety hoe ambole ataovy zay mahavoky an'le olona ny tantsika be da be ataovy loha zay mahavoky an'le olona mora atao aza manafatra valy zany fa mandany volatsika rehefa vokatra le olona ampianariny ny zaza tenin'ny président Marc Ravalomanana mihitsy zay ampianariny zaza rehefa voky le olona de tsabo izy sady ataovy rehefa voky tsisy mangalangalatra zany fa azony fezina zany ny sécurité ireo mibaziny fa raha mivonivoana zao fa zao to tsisy mipetraka am'izao fa zavatra hafa ny azony ataony ka zay hoe tsy ho lasa lavitra tena maty firenena ty ary tsy mahagaga namana faniry raha satria ohatra ny olona zavatra ny aina be da be nataon'Andriamanitra ny aina be da be teto Madagasikara mpandimo mpitondra mifandimby de ohatran'izany président zao président Ravalomanana afa-po daona raha tamin'ny androny dada zao be vola afaka anao zany aby menimenako hoe nareo ty atao de hoe zay nge raha mise tsy hoe monsieur le député tsy hoe tsy mifidy fa nangalarana nge zay tsy mifidy an'io nahagagal nany marina aloha zany tsy hiditra be am'izay fa tena ohatran'izao le olona tamin'ny androny dada tena inona lely izy lamina le olona velona de nisy nandimby asa ataorina fanohatra be amin'izy ka any dada raha vao miteny azonao vao miteny dada ho avy ery de hitanao ohatra ny olona maty an-drano reny le olona de dada milavako anaty rano de misangasitra hoe vonjeny ainay mamonjy eny vonjeo zay président vonjeny ainay zay le base ny ataoko sarisary an-tsaina ohatra hoe olona anaty rano azonao olona maty an-drano olona tena mila fanavotana tonga de vonjeo président aiza anao dada mitomany aiza anao vonjeo zay afa misarangotra daholo zay ny antony azonao satria zao atsary ny adana nataony dada ambarina ny lalana zay député na azo 4-4
hatramin'ny mierarana azy moto zao rangaty inona no fotena mipiteraka mahazokitina kosomampianina mpianatra nazo kity ara-dalàna tsy nitakidy scolaire tsena tsitaazona fitaovana ary mbola nahazo famatsim-bola nahazo famatsim-bola ara-dalàna le mbola nahazo farana be da be ny projet niasa teto naza teto niadana de sainao tsainy olo hoe dry fa de ampitehan'ny zalatsy manjary reto moa de tena lasa misarangotra le olona hoe tena vitseo vitseo zay président de zay izy mahatonga ty raha manga ty hoe tena tsy milaminatsono de reny zava-misy tany Antsirabe tany Anjorobe deputé tany a ny fitsidihana tamtampoka nataon'ny filoha Marc Ravalomanana inona mba fijeriny deputé tany andreny zany ka zay le lazakanao ohatra hoe tena mila sarangotra le olona satria mila famotsina fa tsy hitany olona tsony zay tarainana taraina izy ato mba raha ohatra zao tena mitaraina zao ny zavatra loza taraina izy ato de reny le mankataka autorisation mbo tsy rariny ohatra ny any an-tafy tonga de eny an-dalana sy ny tany mbo mankataka amin'izy moa le efa miazo consigne daolina ny chef district sy ny tariny de hoe mankataka any ailaila tsy mena manao brital ny olona de avy ndray ry bebotsy ny be grade natsongotra fotsiny mamono an'ny olona tsy hitany olona tsony zany izy atao hoe tsy hitan'izy atao satria tena teo aneo aneviny izy de ararotiny fatogava amin'ny président reny ary ny président tena fitiavana ary amin'ny lokopako atanany zavatra tsara be ho anazy zao de ny comparaison mba ataoko azonao isaka ny hitako ty filoha ankehitriny ty raha mandeha amin'ny toerana ray de miasa daholo inona daholo moanao gouverneur chef préfet chef district ny député délégué d'arrondissement maire député chef fokotany chef fokotany draine ny chef sisco reo samy manao cotisation mitoana ny olona hatrany 50 kilometre antao vo avy président anjelanjelatra forcena izy ohatra hoe tena masaky fotsy hitanao mpianatra tsy mianatra miasa tsy miasa de tonga koa ny mindrindrakira da olona tsy len'olo mbola nijery an'iny fanona ihany izy mijery gratuite de tena faly ary zay mahatonga amin'ny président io miteniteny foana tena nialarizako azonao idy tsy mahalala fa tena hoe ohatra ny président Ravalomanana hoe tonga ho azy ange rehetrona no fitiavana nefa fitiavana vidina forcena de avy ngaraina to mbola be da be amalotra io de tapitapiko anambarako tere manaka mpianatrinaka io ambarako teto zao meko ohatra lasa miteniteny foana le président satria mbo mianatra za zany efa fa tsy mantsara efa zero fa tena alana tsy mety le ataoko ndretraretra fa tsisy résultat daholo de afa mipromettre an'io tsy vita an'io ataon'io tsy vita mipromettre re totototso sa tsy mety le izy de rehefa teo nefa tonga le izy de tena taitry ny arainy de tena mandeha le fony de tanao hoe am'le fitiavana hoe vidianako machine ianao machine akodina ty lolona manao fitiavana enina machine vako aiza navitany de lasa manao be vidianako lagara koa nefa machine akodina vidinitely atao ohatry fausse promesse azafatra ny zany foatra zay zava-misy eto amitsika de lasa miteniteny foana ngareny de atsapako olona fa mahampalahelo zay zava-misy eto amitsika ny misy vaovao mandeha be député Rastany satria itsika io manko rehefa miresaka ny zava-misy zany amin'ny tontolo ambanivohitra ihany koa satria ianao izy ianao tatsaha zay de aloha tonga de resaka hoe tena mandeha be le resaka valala am'izao fotoana zao izy ty moa zany hoy ny mpanoratra any amin'ny tambajotra serasera any tena sahirana mihitsy amin'ny resaka an'ly sady malahelo mianjera ny vato be de tonga indray ny rano be de tonga ny cyclone de tonga ny haitany de tonga koa ny arety mandripaka asa de tonga indray zany zao ny accident samihafa latsaka ny raha moto amin'ny lalam-pirenena tsy fakahitana mihitsiny de io izy io ny anoanana efa mamela tonga ny valala de le vokatra kely mba mandeha any ambanivohitra indray député Rastany lano ny valala mihitsy de lasa zany zao misy délégation tsy haiko n'olona mbola misy an'le lutte anti-acrédienne mbola mandehandeha ve satria taloha tsaroko tsara na fitondran'ny président Ratsiraka na président Marc Ravalomanana de misy an'ilay sampana manokana mihitsiny de mandeha mpamono valala efa voasoroka melo tsy mahavita manao an'le attaque zany le andeha ambalala zany fa efa tonga de efa fantatra hoe eto hipotra le valala tsika teto amin'ny miara-monina efa ndresaka an'izany iaza mandromandro manandrara indray nareo fanjakana indrindreny amin'ny ministère fampilenao
fandana takeo fa efa manomboka ny fotoana ny valala irongatra zao satria manatody le valala de ny atody iny no atakena zao le valala efa mahavita efa nisy fotoana konge teto amitsika ty nananik'alapa ny valala iny ary deputé Rastany inona zavatra azo resana keto izy anao tonga dolo mively asa mafy loatra angamba le tena vely rano vely valala vely maro be le izy vely anoanana sisisa vely rano tireny mba ataokatsika malagasy tsika olona miteraka atsika olona mananjanaka mananam-pafy le zavatra mandehana satsy manao tsy marina fa mandehana ny zavatra rariny ny ao alitsodrano any zava-dehibe le fitondrana nge nalana tamin'ny alabato manala tamin'ny akola karaha ny teny izy nge président Ravalomanana ny lany fa indreny de mipetraka hoe tsy te andreroma tsy te hijery raha mandrika ao zaleoko mamitsaka azonao ka le olona le tsodrano azonao le zay nataokanao teo hoe misy tsy rariny be da be mba izy ary hitaraina le olona raha hitaraina anao angatako autorisation préfet catégoriquement non raha angataka anao tonga diditra fotsiny entalambe avy zala bebo tsy be galona nasonitra fotsiny tonga de miataky anao ina nenan'olona de lasa malaelo-polo olona za moa zay tsodrano izy atsika malagasy zava-mahery rehefa tsara tsodrano anao tompoko lasa lavitra fa tena fitondrana tena be da be ala helon'olona io ka ninona ritsy sansany hitanao na baolina fa tokony andeson mbola tena midedadeda sasany tonga de fa zero tsisy azy fa de tena tsy mety le izy fa tena alombo amy zavatra miarina ny la vérité mbo zavatra marina de tonga ny tsodrano ianao ny teny tamin'ny valala teo azonao pitraka nga moa valala any fa tena fa mitsiho daholo nge ny rehetrarehetra eto e zay nataonao tonga ny todradrano tonga ny nizarany vato tonga ny ahitany tonga ny anoanana tonga tsy zao ndray zany vely valala zao any amy faritry mena be morondava ary ny tena loza deputé Rastany de rehefa tapitra hoe ary io nge fantatry le fitondram-panjakana am'le teknisianny fa le izy arako karaha momena ny mpampianatra raha tsisy omena ny firamina tsisy de rehefa tapitra le orana de mahazo aina le valala fa manatody io tsitsika sy tafavoaka izy ka zay nataokany hoe firenena fa tsy tafavoaka ntsony fa tena hoe herin-datsy maty sisa amy fitenena herin-datsy maty inona dikan'izay deputé Rastany zany hoe fa tsisy afitsika ntsony ianao fa tena herin-datsy maty tena hoe efa tsisy idea tsisy argument tsisy vola tsisy nina ntsony fa de nahoanina trano tsy mandrakiresy de nahafaresy ary de mbola mijoro mbola tabataba foana fa jereva hoe tsika nge karaha mansesesy io ny karaha motsy bourse ampianatra nge monsieur namana fanirika zany firy ireo 4 ereo nge maezany any ivelany i de tsy vovoa mifanjama olana be amin'olona hoe tifitahitry amony fe tena olana be karaha many anina nge dolatsika 150 300 zany ve de avelona ny misy hoe anaka fram ny mpitsabopanambiko ny paramedy tsy voaloha raha jiaby ny vacation mpampianatra raha jiaby tsy voaloha daholo donc efa tsy manana fitsika izy tena tsisy zay natoko hoe amdatsy masy efa tsisy tsony tokony afa anangana fahasaina fotsy izy de iverina n'le valala teo ara ampaminao le valala nge misy vola misy budget ny lantsanina ny hélicoptère na ny vanany misy vola nge hoe voalohany indrindra mety tsy manam-bola tsony izy nanana fanafody ary fandrony de miresaka miverina le karaha manontany saky vola ihany ka de mety tsy ataony eo mety tsy mpamatsotsa fa antsentsenana zavatra fa tena le zavatra mahamahery tsy mandeha neto nge le ratsy mahay mitatana le tsy fahaizana mitatana koa anatiny tsy fahaizana mitatana daholo ny zavatra rehetra de aminona zavatra hafa le vola aminona vala de ny olona koa fa tsy manana confiance tsony mahazo marché ao izy izy amony valala amony fotsiny ao fa mivola tsopihainao any ny tena heritreretako sosiako amin'io tsisy mety ianaraha mamony valala tsony tsy mahatoky fanjakana tsy mahatoky fanjakana fa raha ohatra zao hitako BNPR raha ohatra hoe entreprise ina no lany colas Sogea sy ny tariny ray matahatra misy comité international matahatra pe fanjakana tsisy colas andeha marina mety colas anga manotambatambazina hoe ndandray mbo volovy valalana tena many raha fenokenoka hoe mpandraraha vahiny toatra hitsoka koa amy pétrole fa tena toetra fa tsy voaloha koa ny ana amy pétrole ny ana amy CMP be da be CMP be da be ary tratra fandeha le olona forcena fotsiny hoe atao ina misy tona le
réquisitionena atao any fotsiny le olona de maty le olona ataony mitady volana andehanana subvention itsoka le olona ka io tsy andrerena amin'ny fanjakana sy ny tariny mbola avelona koa le téléphérique tsy manjary ty andanina volo pour rien fotsy ozy izy any maninona raha tena atsaky be minanka atao fotsiny le huile aloha anaovana ny usine anaovana ny usine fandehanana andreo efa navity tsika de efa nitestena lizy tokony ho vita ao amin'ny jirama zay a de nefa be da be no miketrika moa zany tsisy compatible le fitaovana modzay teneny zala mba ahafahany rehetra mampiditra am'le marché aminy tompoko fa tsy mety aminy fa tsy tia tandraza tsy tia malagasy fa raha reo fotsiny vigeny nataony fotsiny reo fotsiny ray am'reo fotsiny nataony mena atozy tonga afaty aminay mainy atory fa aloha iandry président mena atozy ambolena famikeram-bary tsisy manafatra vary tsony zay ny radadrarako isaka ny question réponse an'ny gouvernement na tsy miteny zavatra hafa zéro nareo zay mbola manafatra azy amin'ny teny mihitsy fa tsy aninona nareo vao mbola manafatra vary any an-ta tamin'ny andro ndrandrianam-pomena rangaty efa manana vision fijery lavitra hoe ny amin'ny fahavaloko de ny misary nefa andraky zao firy taona roanjato taona io tsy nandalo université de mbola nidedaka ihany sasany vary tsy amokatra firy taona io tsy avenitsika taona ave de aleko manafatra vary mambola adimy zany de fahavoazam-be tamitsika efa tsisy zay nataoka en général zany tsy resaka hoe efa foti efa tena herin-datsy maty efa tsisy hevitra tsony ty ny ton'olona rehefa tonga le olona amonjy ohatra le misarangotra be avenako le mandeha ohatra ny tena fitsony président tsy tambazana tsy ataona ndraindray atao daholo tsy atao volana letra kely izy nge mbola monsieur déplacé ary rainve de olona mbo mahamena raha taotsaina raha monsieur namana fa ny président navorolona be da be tany nino misy tambatona zaka aloha de tsy afaka herinany mbola tsy mahina akory ny ravinananana de tonga akory mafa tena taotsaina ino tsy any raha nga tina atao fa ataovy zay avokany olona ataovy zay mahasakerity ampianary ny olona de tiany olona mbola manana vary mangatsika mako zareo le tany bit zao mbola tsy voafafany de ianao andehanao ambalohanao ara tsy ampy président ianao zay tena dadradradrako aza mianatra fa de mandany volam-panjakana fotsiny ray de mobilisena daholo nretrarehetra tsy mianatra andany vola ohatrina andehananao tsy ahafafa andana ndray fa foa makany vinanitsarena tsy atsira be be mbola tsy vita andana fa fo ndray dinavindray manaraka zao le président tsy malala programme na mandeha anina ny olona fa mandeha ny olona tena diso tsy TGV nareo fa ny olona ny tena TGV mandeha mafa tsy araky nareo sokatrareo ka sokatra tsy azo metsika akory ny sasa miteny hoe TGV ngam TGV azony ianao fa de mbola tsy mandeha lasa lavitra tsy voavily anaovana azy na azonao fa tena be da be fa io nataoko anao namana faniditsy de bebe resaka eo tena Madagasikara mampilendalenda na tenatena hoe tena hoe aloha nge tonga hoe président za tena mitena na roa taona ary io rangaty tena miavaka ny Afrika zany any Afrika zany tena hoe any anino Rwanda zany tena marina raha tena hoe asevoniverinao président de fanampy any ty samy manana maiza ary ny élément président tsy élément tonontonona fahatany azonao fa olona intsafony najavana no exemple teto jerevo any olona tena tamin'nista tamin'ny fanonganam-panjakana lasa nakany an-tafy izy nitsisakany professeur daholo ingy zareo any Amerika tena mampianotany fa misy professeur izy dinina tena ary tena mamirapiratra mihitsy tsy mahagaga raha mandroso be Madagasikara fa par contre mbo jerevitsy ankehitriny zao olona tsy mahavoe tsy atao hoe tsy inona ny diplôme aminao tsy fantatra tsony zay diplôme fa kinamanamana fotsiny népotisme tsy nitariny fotsiny isanao andeha le firenenao mihainy olona zay capable za zao raha ohatra kany mihazy olona capable ohatra hoe transport ny armadinao resaka am'izay mihitsy ary aveo mba nahadiadikely député ohatra zao amin'ny na mizavatra any olona fa mbo nanana traikefa atao anatiny afa hoe telo na 10 taona anao raha mitady olona mpiasa zay de hoe manana traikefa 10 taona plus le diplôme plus ny expérience de zay fa tonga de olona mamokatra ty mbola tsy fatatra mivoaka na manana diplôme atrary amin'ny sekoly namana fotsy sy ny tany de forcena kely le président roleraka
ekipa miroera miroleraka zay nge le masotsivany rolera ve maraka tsara le style top modèle tsara le parisien tsara ve ianao izy ante ministre anao ante DG anao sy ny taminy ekipa mirorera miloroera anao de zay fotsy teta de lany anao namatsy ekipa mirolera ekipa mirolera ianao zano tery fa za tsy te tery zay koa fa efa sokafinao lisa zay nisy ny olona rehetrarehetra ireo ny ekipa mirolera reo fa tena tsy teritety foana fa valao aly azy a ekipa lirera député Rastany efa nanokatra adevitra moa tsika asianao teo de aloha izy koa fa nahiany teo ty adevitra anankiray ty satria ny gazety mpiseho isan'andro anankiray de namoaka n'ity adevitra ty ohatra misy tsy milamina foana le hermady le filohan'ny repoblika tamin'ny fandarina tamin'ny larobia tamin'le avola parole anao fitenenina zany tamin'le nikarakarain'le gazety mpiseho isan'andro de niresaka izy hoe ahoana zany mba hanarenana ty araky ny fanontanian'ny mpamaky zany na fanontaniana voaka de midikan'izay moa zany plan de redressement dikan'izay de voalohany indrindra aloha resaka ara-pitsarana aloha tsy maintsy ataontsika tsara milamy io ny resaka fomba fitantanana ny ampiasa sisisa fa tsy maintsy ampitomboana ny fiaramanidina zay nataon'le filoha zany efa nampitombo fiaramanidina ny izy tamin'ny 2012 fa taizany efa raha ny airbus 340 ary tsika haitsika efa nanana force 1 sy force 2 namidy le izy satria natao fomba nanenjehana ny président Marcaravalo manana de abolisena le izy de namidy tsy hitanao nakaiza mividin'le force 1 force 2 nanana ATR tsara tarehy tsika dikan'ireny force 1 sy ny sisy reny manko sy ny fiaramanidina zay niarany asa tamin'ny ery Madagasikara de afaka manao le long courrier tsika zany hoe le lavitra be le ivelan'ny Madagasikara le ATR zany mba nieritreretina ary voakojakoja tsara de hoe mba manao an'le sidina anatiny sy le hoe mba tsatratratra kely zany tsy de lasa lavitra moa zany fa nanantsika zao potika daholy cloué au sol daholy zany le fiaramanidina reo de filoha moa zany teny hoe hanampy fiaramanidina le fiaramanidina nety mipotika de mahatsiaro ny FCEA-ko le hoe tena omena lohana vacan tsy mifandraika le izy lohana vacan samy lohany no mifampitarika ao ny sasany tsy mandeha am'zay loany ny efatra ny eo ny ray fakana pièce ny roa mandeha sa tsy mandeha de tsy mifandraika le izy de nefa nanao tamtamma be zavatra nytenenina tsy maintsy taterahana nefa rehefa maheno anao ny information anatin'ny FCE de tsy araka le izy ka tsy fantako député Rastany no matetika amin'ny resaka ny hermady ity de nisy lahatsolatra voaka tamin'ny gazety de zay nahatonga anantany kely anty lafinjavatra ity satria tena potika tanteraka le izy ary nisokatry ny adevitra iny tamin'iny alarobia iny le hermady moa efa lasa Madagascar Airlines misavoritaka be mihitsy ho aty manao fijerinao azy aloha io zavatra tsy fahambiazana hoe misy ohabola malagasy mohabola mitolo hoe ny tareny rasika volana olokolony ianao tsy mahavita rako ny anarana anao apetrapetraka inako vakoka malagasy zany hermady zany maninona tsy apetraka amin'io any fa matisongadiny hoe tsy vitany olona angamba hoe niavaka tamin'ity tao anatin'ny 10 taona de ny anarana fotsiny mampalela tinga eo zavatra mora be mi-exploiter zavatra lazaka anao raha olona capable olona nianatra expérimenté ao anatin'le izy vetivety de miainga io jerivo nge ny any ivelana zay mamparaina amin'ny hermady zay mpandendeha aloha azonao mandendeha mba mpandrosoana azonao ny any izy rehetrarehetra tompoko mampiasa ny aeroplane io izy tena raha amin'ny prix amin'ny atoandro leoncuria hafa fa prix amin'ny alina tena moaty prix azo exploitena raha ohatra zao Madagasikara makany Nosbe zao fa 4 millions frais de raha ohatra amin'ny atoandro raha ataonao amin'ny alina le boina be da be mividy anao boina le tena long courrier reny tonga izy eto amin'ny sivy am'raiky ambifolo izy ampanaovana zay olona makany anany na ampidinina atao koa ara 1 million felon'ny olona lisy satria le lalana fa ratsy ny olona tena hafa mipris amin'ny atoandro any exploité de mangoraka ny tena na makatsy Maurice fotsiny ary vao mipetraka eo tompoko de tena diny avy eo miboina makary ty makary sy ny tany nefa samy tany kely tsy mamokatra afaka tsy fary tsy mamokatra tsy tourisme lizy azonao sy confection nefa eto amitsika ny raha jiaby rehetrarehetra tsy tanyrana de io mamparary ny haiko kosany hoe le ramady verangazy anandao rehetrarehetra hatram'zay fitondra mifandimby kosa aloha mbona apoka kely mbona atoana azy tena de tsara ary tamin'ny androny anina tena nanana boinina filitsika nisy lonkirena ka ny aziny nisy lonkirena ka ny Milan raha tsika nanana nisy Milan Guangzhou maro be mihitsy Bangkok
azonao zay le nanokatra an'le tsena tany Chine sy ny rehetrarehetra tena teny any de maninona de rehefa teo de mipotehina voaniditra tamin'ny fanokana-panjakana de ary tsy tafarina tsony ibiziny zay ny ataoko atao vola mahay raha olona mahay manao ty de marché tonga de fa alefa melolo hoe inona nataontsika Airbus inona ny lafirasy misy ny tariny ro planina fa bombona ave mbola ilaina ave miboinina sa tsy ilaina andraso aloha avy eny safaty ohatran ao anatin'le Airbus efa zavatra napetraka olona tary fotsiny de igny anao nykôzikôzy aloha mba ampiasana ohatra hitanao hoe eto tokotany le super golety taloha iny moa karaha super golety tokona mirikilao efa mipetraka felesa tokotany de iny nykôzikôzina ny tompony aloha mba velominy fa satra ny tompony ary o etanko ara fa saka ataonay tranona koa fotsiny de io ny etsika de nidedaka am'zay ny zala ina moa belo zala diplômé mbola tsisy ohatran'zay hatramin'ny 80 taona zay sambany avy anakaroa raina koa mbola ataony atin'ny tetezamita sambany nefa zahatra bombona nataonao de tsy menatra ino aloha de afa nanapotika ino fakterina nanapotika satria voangy asa natram'zao fa mbola hofatsika angeny mbola piena angeny any mbola tsy nitariny de tena maty de tia ndray azonao mipetraka ara velantsika any tantara de tsetsatsetsatsyary satria fa tsy de hoe miteny any hermady hoe nileranga satria zaho tena malahelo izy satria io tena mahaisantsika malagasy de novana Herlina dio za tena tsy manana Madagasikara Airlines Madagasikara Airlines de mampalahelo be satria am'izao fotoana zao misy guerre de leadership zao anatiny ao entre le ministre Ranjatoela ankehitriny de izy moa ty rana valina Terezo izy ny olona ny Rina Rakotomanga ndray valalako azy aloha mandray mahaza manokana ndray fa DG tamin'ny andron'ny président Ravaly tsy hoe zay nataovana azy efa nanana expérience atao anatiny ihany iny meny président Rajoelina carte blanc ndraindray mpanao gazety tsy hita zay dirany sy ny tany tsy nanana expérience atro zay tsy hoe ratsy mpanao gazety fa tsy mile filiera tsy micorrespondre amin'io namena carte vert de samy manao zay ataony izy eo tompoko de tena lasa flotte ndre mieromady sy amin'ny Madagasikara Airlines tena misy fifandomana double raiky ray ministre de ndray vice président ny conseil d'administration raha tsary teny tanao teny gazety hoe zaho izy raha teny tsy anataka ny teny mpalata teraka raha teny miana de anaiky manao tsy lalao teny sisa ataony hoe za tsy mandany io fa matahatra fotsy izy manday fa raha nifahalalako azy aloha aloha tena olona fa niasa tao analalany areto ny boinatra ny hermady hatram'izay manana expérience sady efa mbo manana président le ministre za aloha mitena azy any androny amin'ny ngaratsirony sy olon'le olona raiky mifafana teo fa tena le izy moa le ministre Pinailaro Valizy Roulette tsy ao mihitsy de azonao aleko tena cyclone misy aleko mijery an'io de jejeny ny Télérama tena tsy aony fa sa tena tia mpanao gazety ve anao aria miangy dehibe ary tsy ny tany de zay ny tena zavatra goavana be ao de ozy izy ianao hoe tena ndray zao nyle ministre hitanao fotsiny matao koa mba mirona ny tyle ministre ankehitriny ty Ranjatoela satria ny azy nanao choix izy boina 737 400 azy no hovidina de tout à fait d'accord am'izay satria zao pilotsika fa ho daholo no entiny hatram'izay na ny mécanicien tsika sy ny tariny rehetrarehetra mécanicien efa vitantsy anjery daholo momba amin'ny boina de nile raiky ambe le raha matovavy ty ndray le hoe tino za mpanao gazety nitro inona no natao ndray izy azanao fa miditra le embrayeur brésilienne mizahatra mbola tsisy teto amty tanao le heritreritra any natana bizina angamana atana vola any angamana idirany vola posine de tena hoe misy pourcentage be da be de forcena an'zany employeur zany rey le izy zay zavatra mbola tsisy teto sady brésilienne aveo mamétriser nono ohatra farafalika maty raha mipetraka tamin'ny frantsay mamétriser sy ny américaine boinina fa de tsena zay ndray no asesika andao ao mampiady an'izy ao amin'izao zay nataoko ny flotte guerre de leadership de tsy hita lizy atao hoe za mempamindray oa memy président carte blanc ndray meny blanche ndray meny carte verte azonao de
mpatitaka le hermaty de ao ndray misy gely de mitetaka ndray izy ao tena clair de l'essirzive azonao tokony maka décision président hoe izy incapable raha za zao manondranao président tsy hoe manao pibazy raisy le ministre talofa ino fa mbo hampanarina mampalay zay nge tsy tianana tsy tianana fa zay mbo hampamokatra mbo hampanao io mahasauve io mba tsara milasa kokoa no ty olona tena rehetra aka ianana mbo zany ary ny zava-doza ty ity azonao avelako eny tsy aritrany iny azonao ny zava-doza ty tonga de afapleo vo mianga ndre le aeroplanina ofana zay lena ataoko na fandrapeleko eto le aeroplanina ofatsika nge tsisy atsika pilote amy vazaha ny équipage vahiny ndretraretra ntsika nge rôle atsika sisa de manao an'le misavany taratasy ny varitra be fotsiny mampalela nge io sisa mbola vitan'io ndray de zay ny zava-misy amin'ny mijery any amin'ny FBN tsy any amin'ny zavatra rehetra ifanentseny olona ary zavatra marina mboka re tsy tonona anarana va de exploitena ndray le hermady azonao andefasana entana n'olona personnel ao amin'ny fitondran'olo izy de mody lazany ho ty amin'ny présidence hatrany olona hatratsy Charles de Gaulle de alefa fotsiny asina priana nefa bizina andry zareo izy akana vola ny vola mipoany ihany maka hatram'izao raha ohatra anao misy excès de bagage de mivarihatra amin'ny 8 à 10 € eo de tena rehetrarehetra aiza tsopotika ty le fa prian'ny olona normal le bagage valise anakaroa 20 kg deux fois plus bagage à main zay ny normal ny olona mbola asianao surcharge ndray anao amin'ny aferanao aiza ny tsopotika le société aiza ny tsopotika ny avion reny nge zatra saripady be ny pièce ndray nge zatra solona fa misy any isaka ny 3 mois de moins amina million 2 millions euro no vidianana nolona ndray satra tena maintenavana be da be ka de atsara re tompoko ataova ty ho afitonana fa tena zay rehetrarehetra de bizina daholo mba tsara mahapotika ny heramaty za tsy hitonona anarana fa tena misy hoe tena hoe atrany an-tafy de le olona mitondra mivarotra poaly izy de mody akana vola de tena hoe amin'ny présidence de mibanako daholo de mihoatra exena firy ary raha toinao tokony tena hoe 60 tonnes ny avion asinao ny rehetrarehetra mety mihoatra lasa any amin'ny 65 70 firy tonnes de plus ny avion mipotika mbola mantany kérosène be da be koa hatra mampalahelo be eto donc fa ranako ny teniko za tsy teny firy tsika mianakavy nyteniko teo mieritrereta anjaranareo samy mijery aneo tokantrano tsirairay aloha mbo jerivo de atao fitonana jerivo natao an'ity mety ve sa tsy mety anjaratsika ny tena manadiady any mandresy lahatra de rehefa teo mihitraka ty amin'ny mpiaramonina mikatra irany fokotany mihitraka irany de hitatsika ny tena fahamarinana fa mahakamy le manenjikely fa tena za aloha raha manenjika satria marary ny zay nataoko tany amin'ny hôpitaly marary mampilatsa dranomaso marary za tena tsetsatsetsatra koa tiana nataoko anao zavatra marary tsy hoe manambola efa mbo mandraiky volatra tsy mba zaza de raha fahafantanany de fa cumuleko azonao manakalo bena 500 arakaraka le zaza misy mpangataka vao mialatra amin'ny Ambojatovo zao de misy raiky Ambojatovo miakatra kaiky le hôtely ao misy anakaroa reny zany vao midina amin'ny Ambojatovo makany tanina reny fa misy mpangataka fa 5 amin'iny mitondra zazakely mandeha ndray anao raha midina makaty amin'ny faravohatra ny président Ravalomana midina makaty Andravoahangy efa misy mpangataka anakaroa raha mandeha ndray toy izany tamena misy mpangataka raha eo misy ne misy le mitondra 67 le mitondra pneu eo amin'ny feno presque feno isaky-ndalana eo amin'ny Saint Michel midina makany amin'ny makany Mamasina efa misy 5 eo de tena sarasarako zay sisa mbo azoko atao amin'ny firenena tena fatany olona hoe eny député misy arany sasa député tsy mitena tano sy laso sy satrako ny zay mbo tsisy afanarako tena ozy Andriamanitra hoe ny olona na rano ray vera raha mianao ny olona de ohatra mamian'i Jesos Kristy donc na mbo vola kely raha meko azy tsy hitako zay atao azy aloha hoe tokony mena zavatra fitananjonoana izy nefa tsy mbola hitako le fitana fa de zay aloha sisa ataoko presque mahafantatra daholo ny mpangataka eto Antananarivo zay sisaka mampaleloko montsy efa mbo manao an'ireny mbo misy fitahina mivady aman-janako ena zatra kely mbo hitan'Andriamanitra ka zay nataoko anareo mpitondra mba ataovy azy jerevo le mandiky jerevo ny atsoatsony olona noana jerevo ny atsony olona reraka
fa raha fitritanao ambin'andriamanitra raha tsy mijery ianao na mivady aman-jana koa raha mety ho tsy fantatry isy azy men'andriamanitra sainga député Rastany zava-dehibe mihitsy n'izay indrindrandrindra zay hoe fampitsindro zay de mahazo fitahina ny tena lehibe de lehibe zay ary ohatra tena tsara ifampizarany rehetra fa maraparantsika député Rastany mety mbola anana ny afatrafatra ianao zay ampitaina ho an'ny mpanaraka antsika zany indrindrandrindra nivoaka ny boriboritany faharoa sy ireo any ambanivohitra rehetrarehetra nahazo akony tokoa omaly hoe tena finaritra amin'ny fanioan-kevitry député Rastany amin'ilay tontolo ambanivohitra izay le hoe nitatsaha manana maha-izy azy mihitsy na de efa manana andraikitra lehibe ara de mifakafantatra foana angambe verytsika fa zava-dehibe zay député Rastany zava-dehibe zay satria niten'ny président zao tany Jojorobe marina aonge ozy izy olona tatsaha ajo tsara io marina mahagaga le tatsaha le mahita ifotony tompoko mahavahany olana fa le rendrarendra kely le tsy mahalala zay tany ambanivohitra fa zavatra hafa nataony tsy ampandroso ka zay olona tena hoe taniaina tany ambanivohitra koa zay zay nataoko ny hoe mena raha tena olona zavatra hafa tovision am'mpanjaka teo aloha tena hoe fa valo misary vitivity de vita tompoko raha tena atao ary io ny andro le indramantsika vola amin'ny banque mondiale sy ny rehetrarehetra raha betany amin'io za tena marina hoe tretrika amin'ny malagasy ka miten'ny président hoe courage atsika mianakavina ny any ambanivohitra sy ny tany fa raha mbola misy ozy mifarany tsy velo ny fanantenantsika mivavaka amin'andriamanitra malagasy raha nga tena mivavaka na ny amin'ny école ny finoana zandrony na ny protestant na ny katolika maraitsy ariva feno mino samy mivavaka atsika fa hitodika ty amin'ny Madagasikara tsy farantsony atsika tia fa samy arambatsika mivavaka arahantsika tena fanetana atsika hoe mba jery fa zay tokony lalanao any lalanao mbana tsy elatsika de avitra namana fanina mana tena azany tsy anina fa raha mbola zao ihany mitondra kosany mbola mihoatra tsika 20 taona 70 taona fa mbola foady eon'izay nefa mbola 100 taona tsika afaka 1 taona na 3 taona ohatra sy antany zavatra kely député Rastany fa misy mivelona atao antsika satria anao mpivezivezy amin'ny Fort Dauphin ohatra ny manana olana le QMM miaraka amin'ny vahoaka de misy sakana samy hafa misy solo tena mpanjakana maromaro lasany am'izao fotoana itenenantsika zao mety manana information na zavatra resana am'izay ve député Rastany za aloha mbola tsy tany tato ato fa de saratra izy ny mandaiky fiainako fotsiny hoe misy olana satria hoe lazandry zareo le mpanjono sy ny tariny misy maty ny trondro misy ny aretina de hoe avy any QMM nahatonga an'izy zay aloha le fototra izay fotsiny mifantatro fa koatran'izay tsy fantako siny tsy mbola tsy tany azy le fodeo moazy zay tsy nandalondalo kely tany de zay ny zavatra fa baziny tena izy hoe manimba le tontolo iainany zany le QMM zay ny tonga ny antony anaovan'le izy ny tsy ekemponina azy de tsy fatako ndray zay adiny zareo any sy ny tany fa tsy anjarako moa no mijery an'izany fa de tsara mifanjakana mitamporisy an'izany iny ary député Rastany kokoa ngamba sinsisa ngamba de tena mamera kokoa zay olona zay manaraka ny député Rastany kokoa zay mba kely le voalazako teo zay voalazako zay mba misy eto amin'ny eritreritra sy ny tany fa ataovy ny teniko ataovy ohatrany vocational zay mamy ateleo zay tsy mety aminareo no fa zay teniko ta fa de samy tahin'andriamanitra tsika mianakavy surtout amin'ny deuxième arrondissement ary rehetrarehetra mifaritany na ny Tuileries na Tsirabe na petsaka misy manjanga tamatavy hoe io ianao raha tany aondray ianao fa tena de samy tahin'andriamanitra tsika de jerevo le izy jerevo rehefa mandeha tompo mba tsy solafaka jerevo tsara ny lalako mbana de tody amin'ny diatsitsika mazava be ngamba tiako lazana am'izay fa de sotra tsika ary tena manao velomantsika amin'ny deuxième arrondissement fa be da be ny anao mbola asana amin'ny fanindry fa anao redynamisation goavany zay ao ka asana amin'ny fanindrany le Tsirabe na Tsiratsisy de mifonsa fa ho hitanareo ato ny fosotrany fa ataotsika tena fandresendahatra fa mairenany any olona tena manina mozy teo fa tena kivikivy fe andahorona ny hery tsika tsy anaka an'izao amin'ny alatra pisaka amin'ny fividianana ataovy ny fijerenany tselisitra tsika sy ny tany ary jerivo le olona fosika le ampipina le alohan'ny fividianana de efa misy kamy misy ina mozy teo fiara mitaritra faritra mitaritra manao an'le ty de hoe
tena marina ke zany tena fahitana daholo mijery le baty lisy mpividiana rehetrarehetra manao étude mila ory zareo atinareo misy fotra ino moa le sprinter anaky telo efatra ndray mivozivozy eo amin'ny aloha fividianana ka tsika tsy anaky an'izany tsondro deuxième moa firenentsika mialagasy rehetrarehetra fa tena anao zay tena hoe tena ikondoha mihitsy zay hoe aza ferina tsondra ka fa lasa tena tsy minonotsika tsy mibabatsika tsy any sécurité tsika tsy mianatra ny zanatsika de andao vondrona ny hery fa zay de samy tsara tompoko samy tain'Andriamanitra manaraka indray kabarindray salama hoany tsika de sisa manaraka ihany eto foantsika eny ary ka siraka député de vakiko reto commentaire mivatany reto hitany député reto izy zay voaraintsika ato anatin'ny page ny Facebook ny MBS zany Tovrazaka makasitraka anao député Rastany de Eleonore Rasolofo mahalina ny menanao député Rastany tahin'Andriamanitra lehibe ny enao vero misaotra anao misaotra namana monsieur député Sim Tori manaja anao izoky Bruno Rabenandrasana nresahany ato i Donatien tsara miara manonjy sotra betsaka i Dodona Jean Bruno de ok dadafona izava Andria miarabanareo même azo mena spap fa avelo rehefa tsy misaina misaotra honorable Rastany manakaramo reo fako mba angalany tetika Suzanne Trompe Herimbo de tsy tononiko le izy fa Herimbo de efa fantatsika dika le Herimbo ny filazana an'izany re efa tsy misy atao Herimbo fa misy teneko le izy efa tsy misy efa tsy misy atao nefa mbola mampanantena anty sero ihany de toizantsika mahery Dimex zany de marina zany any aminay Ambanivolo manakara de mbola misy maire manana lay moto ny mendata tena fitondrana miaja no ny ainy atsika amin'ny président Ravalomanana mitondra na nivoaka aza tamin'ireny fotoana ireny mifanaja sady samy manana fivelomana daholo ny mpiaramonina zany verivery miverina ihany hafa ihany aloha tamin'ny dady de mbola toizafantsika izy Andriano manana voangy Florence courage foana daholo de misaotra indrindra anao zay fa tsy maintsy courage tsika rehetrarehetra apikarika any izy mba ahafahantsika mamaky izy Izonika Rarjona de faly miaraba antsika rehetra toizantsika ihany izy député Rastany maga Andriama de kokoa atsika rehetra misaotra betsaka anareo de miato hoe miaraba ny député Rastany mandeha ihany izy zay ndray RFI raha olon-jatovy de hoe mbola 7 isanjata ny rekany team any Anjorobe eny rekany marina mihitsy zany ary ny teny mihitsy ry zareo tamin'ny omaly fa izahay no akanlarana voalohany izy ireo amin'ny fividianana ho avy eo amin'ny famerenana ny dada zava-dehibe mihitsy zany dada koa moa zany mbola mametraka sara an'le mahatoky zay mahatoky anareo izy dada tena zava-dehibe zany ohatrohatran'izay zany namakitsika anreto Carolina Carna mbola ato kokoa daholo sika rehetra mahafinaritra daholo hoe makasitraka hatrany de tiana Eliana Rasoavimbola miarabantsika rehetra indray alefa dada zahay makanao foana dada de ato moa zany miresaka kely any Zorobe tsika irado Rafaly manana Andria Manoiso iriko ihany koa ianao dada raha hitsidika ny vahoaka ny Sadabe anala roa ka hatrany Ambatomanoana eny resantsika teo mihitsy io any fa ireo vahoaka any amin'ireo tanàna ireo de maniry no vanginao sy tsidianao sady ihany ohatrin'ny tany ohatrin'ny tsy hitany sasany ny hanakanana anao fa izy ireo mantsy tsy makany amin'ny lalan-dratsy zany makasitraka dada zay zany amin'ny akabeany ny fakasitrahana sy fakahirezana mivatana ho atsika de na eno mivatana député Rastany zany am'ireny fakasitrahana sy toferaritso avy any amintsika rehetrarehetra ireny fa de zay angamba nataoko hoe tonga de mivatana député Rastany am'ireny makasitraka tompoko fa de miraritso anareo niraritso fa ny olona tsara ange hita hoe tonga de fa tonga de mipaka ny dila zana de zay mahavelim-bolo hoe tsy hoe misy adaly eto koa tsy na miteniteny foana fa de mirariso anareo ambin'Andriamanitra enganizy efa nyritsika rehetrarehetra ho tantary an'Andriamanitra sa Andriamanitra daholo ny fandidina
de angatatsika sady raha-mbavaka narahana fihetsika mafonja de tena tonga de hoe tanteraka tokoa zany io zany katolika fanritsika zay sotra to de sady ho tanteraka zany rehetrarehetra fanritsika zany no avy koa ny andro malaza ny boribory tamin'ny faharoa am'le redynamisation mipoka be de efa miandry an'izay zany ny vahoaka indray député Rastany amin'ny fahatongavanao manaraka eto indray zany efa vaovao lehibe indray ny eto député Rastany makasitraka azy ary tsika fa misy vaovao eo le sary namana technicien raha possible satria ny tiako Madagasikara koa mietsiketsika be mihitsy de nanao fietsehana ny jeune tiako Madagasikara zany de teny amin'ny CGE tena apita tafika teny io izy io teny amin'ny CGE apita tafika teny zany de nanatitra boky ho an'ny mpianatra ny jeune team zany avetsy Atsimondrano de reo izy ireo misy karazana grammaire histoire géographie éducation civique de misy boky science boky en troisième zany ho an'ny quatrième de misy boky français zany maromaro zany reo karazam-boky reto mpianatra reto zay tetsy amin'ny CG tetsy CG io apita tafika zay notanterahana efa matetetika manatitra boky zany miaraka amin'ny député Alain Ratsimbazafy zay député na Atsimondrano fa ny jeune team ndray zany Atsimondrano ndray no nanao an'ity hetsika ity arak'izay hitatsika amin'ny sary zao de mihetsiketsika atao anatin'ny antokotiko Madagasikara daholo zany rehetrarehetra zany de arabaina ianareo ny vehivavy tiako Madagasikara moa zany ao anatin'le projet vehivavy mendrika de hanao hetsika lehibe ihany koa miaraka amin'ny vehivavy team atao anatin'izany faritra manodidina Antananarivo Analamanga sy ny rehetra izay dia hanao hetsika zay akalazana ny fetiny reny de eny amagro efa hitatsika le fampeleza ino moa zany le sport fa tsy hoe fampelezakevitra saika teny an'izay ndray fa anjaratsika no mahita azy eny are ho tohizantsika amin'izay ny fandehan'ny vaovao rehetrarehetra misy vaovao samihafa fa hoaritsantsika eto ihany le vaovao moa zany satria nanontany ny député Rastantsika resaka QMM fa misy zavatra tena mila vahana maika mihitsiny mikasika n'ity resaka QMM ty zany fa ny fitondram-panjakana aloha zany de hoe tena sasatry manao pompier mamono afo etsero mamono afo zay mbola tsy matiny ny afo any amin'ny université Antananarivo any ry Akatso ary ny resaka fitokonana fanahy na roa amby fitopolora ataony mpampianatra pikaroka mpampianatra fa na izany ny pikaroka mpampianatra moa zany de hoe hiresaka hampianatra izy ireo hanazava ny antony fitokonana izy ireo amin'ny alalan'ireo mpitarika fikambanana eny anivony anjerimanontolo zany eo reo mpianatra mpitarika fikambanana zany zay mba tsara ho fantatra izy hoe inona ny antony zao fitokonana ataon'izy ireo ary mananteny izy ireo fa mba eny ny tompona ndraikitra fa eto aloha zany de mbola manidy vava daholo tsy hita zay fanapahan-kevitra resin'le fitondram-panjakana de mikatso ny fampianarana eny amin'ny anjerimanontolo ary mikatso ihany koa ny fampianarana raha ny fantatsika ny tany Antsarana na Mahajanga sy ireo toerana rehetrarehetra zany dia sahirana lay tontolo ny fampianarana raha tsy ny CCS isika de ny PAT de ny croix de ny mpampianatra nao ny mpianatra no manao an'izay fitokonana zay zavatra tsy mbola fahita tao anatin'ny enimpolo taona zany tsy miresaka tsika ny amina hoe grève politique fa amina revendication tsotra le izy zay mifandraika amin'ny filany reo sehatrasa ireo kanefa de lasa mifanotana le izy am'izao fotoana zao zay tsy fahita tao anatin'ny enimpolo taona ny antony zany rehetrarehetra resahantsika zany de hoe noho ny tsy fahaiza mitantana tsy fahaiza mandrindra zavatra ary ny tsy fisimbola no zava-dehibe ihany koa de ny hoe ary mahamenatra zany de tsy firarahina mihitsy n'le tontolo ny fanabeazana sy ny fampianarana ambony eto Madagasikara satria raha nandray an'izany ho zava-dehibe ny fitondram-panjakana de tsy lasa lavitra ohatran'io ny fitokonana sy ny zava-misy eny anivon'ny anjerimanontolo ary na reo université manerana zany a Madagasikara hatramina mpiasa misotro ronono eo anivon'ny PAT no mitondra banderole manao fitokonana tsy mbola tafiditra tsy mbola nandray ny installation izy ireo rehefa lasa misotro ronono nefa zany tena ilainy reo mpiasa-panjakana zay misotro ronono zay hoe installation zay
de menimenina hatramin'izao hoe tena ahoana momba anay tena tsy voakarakara zay mba jerevy zay samy miteny daholo ny rehetra satria tsy mahatokontsony an'lay fitondram-panjakana tsy mintsony an'lay fitondram-panjakana fa havita mirakla ary ny resaka manodidina ny université zay resantsika zay fa tsika tsy mbola mandeha any anivon'le hoe vacation tsara fanadinana 2018 2019 2020 tsisy tokotany moa zany fa betsaka tamin'ny mpampianatra framy mangeny no de retraite na mpianatra 7 ambin'ny folo roapolo taona fa tsy voakarakara ary tsy voaray ho anisan'ny mpiasam-panjakana ary na le vola kely raisiny ary mbola sarotra ny ahazona zany any zay subventionné non suba moa zany de zay zava-misy raisina any am'izay isa-telo volana any zay fanampindray mandren'ny mpianatra amin'ny fifampitsolova amin'ny maha olona sisa satria le izy tsy maintsy miasa le ray aman-dreniko le mpampianatra lasa zay nge sisa le zava-misy raha ohatra ka tsy hanao an'le asa fampianarana andray lefa le izy tsy mahavelona tsy mahakarakara tokantrano tsy mahavita ray volana tsy mahavita tapa-bolana tsy mahavita herinandro le karaha-maraisina de hanao inona andray ary ampitombony tsy hanasa andray ve izy manao ny asa nefa tsisy mijery izy zao ne nieny efa fovina natao ny concours tao amin'ny NFA ovina vao nivoaka ataontsika eo voamaly inona ny antony zany zavatra rehetrarehetra zany mbola misy antony zavatra inony zany tantantany délibération mbola misy antony zavatra inony zany amin'ny fomba fametrahana sy ny fomba fijerevana am'izay na ny fomba fitsarana andreo ady mpianatra ohatra ka namoana zay lista zay metrahantsika fanontaniana daholo zany fa lasa ohatra misy aia foana zany le zava-misy am'izao fotoana zao an'izay ataony le fitondram-panjakana zany hoe isika eto zany eto Madagasikara am'izao fotoana zao raha miresaka secteur ray raha miresaka orinasa iray raha miresaka vokatra iray de tsy maintsy misy problème lié am'izay zavatra resantsika zay solika tonga de feno problème be da be feno minina manodidina an'izany le minina resahaka eto le hoe zay ametrahana tongotra tonga de mirefitra zay ametrahana tanana de mirefitra zany ny zava-misy ho an'ny tontolo ny fitantanana ny solika eto Madagasikara miainga any fanafarana zany resahako atsika zany mandra-patonga any anatin'ny moto any anatin'ny groupy any anatin'ny fiarakodia sy ireo rehetrarehetra zay mampiasa ny solika eto Madagasikara zany ny zava-misy eto de mandalo any vidiny mandra-patonga any am'ireo compagnie pétrolière zay manana olana eo amin'ny lafin'ny vola mifanikotra ny fitondram-panjakana de tsy fantatra hoe vola inona zany nanetse manafanjakana ny vola tokony omena an'ireo compagnie pétrolière reo zay istabilisena an'lay prix an'lay solika mba tsy hiakatra zao ndray nefa manambana ny tsy maintsy ampiakarany viditsolika eo amin'ny tsena iraisam-pirenena zay fa miakatra fa misy fotoana midina miovaova le izy fa ho an'ny compagnie eto amintsika de hoe tsy azo idivirana io de mifanjakana koa miteny an'izay de eo any elanelan'ny fitandremana zany sy fifampiresahana ny am'izay mbola adevitra ny jirama tsy mbola manana problème miaraka amin'ny fanjakana sy ny jovena hoe atsaharo am'izay ty resaka réquisition ty amina resaka filoro tsy zaka le izy jovena mbola manambola be any jirama jovena mbola manambola be amin'ny fanjakana ny galana manana ainsi de suite manana daholo rehetrarehetra eo ny solika tokony hiakatra tsetse mafanjakana tsy hiakatra le vidin'ny solika aloha satria matahotra explosion sociale le fanjakana anetsina an'le izy koa lefa tsy manambola koa problema be mihitsiny zavatra resantsika rehetra eto tena problema daholo zavatra resantsika eto de ohatran'izany io zavatra misy amin'ny Fort Dauphin io zavatra tokony efa voava ela le izy anendrakaraka satria zany ny mpanjony zany de miteny manao hoe misy produit chimique avy any amin'ny fantsonky même no mandoto sy manapozina anay rano anendrakaraka zany ka tena tratra lasipatra voalohany am'zany reo biby ny trondro zany sy reo ao anaty rano
zany kosa aloha de tokony tena nakandraikitra maiky am'zany fitondram-panjakana hoe ahoana natao, inona no amahana nyty olanyity. De nalaina zany le rano de natao fitiliana taty Andrenivohitra, taty Antananarivo, hatram'izao ny rehetra miandry n'le hoe inona ny valin'le fitiliana io. Efa nisy ray aman-dreny teny narary ny vatany vokatra ilay rano sasana tao am'izay ndesantsika maloto zay. Hatreto ny fanontaniana petraka de zao, tena rano mivoaka avy any fantsona, misy an'le produit chimique ny QMM ve mahatonga an'lay biby maty ao anatin'ny rano, de tsy afaka mivelona zany ny mpanjono zay maka sy mivelona mitrondro ao anatin'zany rano zany, very asa zany ny mpanjono. De tezitra mivaoka tsy mahazo valony marina, QMM mbola miteny andraso aloha fa mbola tsy avy aty aminay ty, fa aloha andeha fitiliana. Fitondram-panjakana any atoera mitady négociation tsy mahita, ny vahoaka tezitra manao baraza sakana na ny mpiasa tsy afaka hitondra vokatry ny QMM ary tsy afaka mivoaka ao anatin'ny site ny QMM. Any Fort-dauphin zany resantsika zany. Efa ho ray volana, 2 volana, 2 volana mahery mihitsy ary zay efa nanaitra an'izany société civile. Ny mpanao gazety teo anivon'ny RFI efa nitantara an'izany. Misy olana lehibe mihitsy any Madagasikara au Fort-dauphin manaitra ny société civile satria misy rano maloto ao vokatry ny rano avy amina izy iny. Isika nefa tena zava-dehibe amintsika ny vola sy ny asa vokariny QMM. QMM le mamokatra helminita fa sy mainty. Manana problème koa tsika amin'le resaka nickel sy cobalt, amin'le resaka Ambatovy, tam'le crise ny Covid-19. Ka raha samy manidy ny tranony daholo reo, aiza mipiasa, aiza le hetra tokony hiditra amin'ny anjara amin'ny fanjakana. Ary zany tokoa nge no adevitra tamin'ny 2009 nitondrana vahoaka hoe revisentsika ny para-capital amin'ny Madagasikara anatin'ireo fifanarahana lehibe ny grande mine reo. Tsy mety amintsika io 1%, 2% kely io. Fa ndao tsika mba hanao an'le gagnant-gagnant, ndao tsika mba hanao an'le 60-40 na 70-30 na 80-20. Tsy vita amin'ny fanjakana l'izy mandrakity ny androany. De efa foviana ny nandrenesana amin'ny problème ny QMM. Io vao niazakazaka nandefa solotena amin'ny fanjakana malagasy amin'izao fotoana izao. Inona ny zava-misy any ara amin'ny Fort-dauphin. Fa rano vaovao navoaka ny dépêche informative taratra fa vérifier kely fotsiny l'izy efa navoaka ny faly io, efa mety io faly azako ty amina amin'io fa alay kely fotsiny ty, voilà. Zao ary tia tazomy io faly fa alô vakiko le ato. Dépêche informative taratra, fihetsiketsehana ao Tôlanaro, mpitandro filaminana miisa 5 no naratra tao anatin'ny hetsika fanalana barazy izay nataon'ny miaramila tao Tôlanaro. Manoloana ny fanakanan-dalana nataon'ireo andian'olona izay miteraka fiatoana amin'ny asan'ny QMM. Voaterina janona ny fanalana ny barazy ary tsy maintsy ny lefitra mpitandro filaminana mba hiarovana ny ain'ireo namany izay mbola tazomyreo mpanao fihetsiketsehana araka ny vaovao nampitainy mpitandro any toerana. Grave zany nandritry ny hetsika nataon'ireo mpisakan-dalana ireo izay misy 300 eo izay nanorim-ponenana tao amin'ny lalana miazo ny QMM mihitsy efa andro maromaro izao dia nametraka mpitandro filaminana niaraka tamin'izy ireo mba hamefy ny hetsika ataon'izy ireo ny mpitondra any toerana. Rehefa tonga fotoana tsy maintsy analana ny barazy dia noratrain'ireo mpanao fihetsiketsehana ireo mpitandro filaminana ireo. Taorian'ny fifampiresahana de efa nomen'ireo andian'olona mpanao fihetsiketsehana ireo ny naratra misa 5. Enjany zany ary mbola misy mpitandro filaminana miaraka amin'izy ireo tazomina miaraka amin'ny ao hoy ny loharam-baovao. Nanamafy ity mpitondra any atoern'ity fa tsy azo lazaina hoe ataon'izy ireo takalonay ireo mpitandro filaminana ireo satria dia miaraka misakafo aminy sy miriary somatsara miaraka amin'izy ireo saingy tsy avelany ivoaka kosa. Mitohy hatramin'izao fifampiresahana amin'ireo mpanao fihetsiketsehana ireo araka ny namafitsy ny komando ny vondro tapika ny zandary any toerana. Vao 36 minutes namoan'ny 37 izany iry dépêche informative taratra amin'izay de hiverina any amin'le ray teo tsika fa lazafady. De zao zany zavatra mitrango zay ny tenentsika hoe
efa me mafy be le zavatra mitranga any Fort Dauphin am'izao fotoana izao. Mety zaka mivaoka le izy, teo aloha mipiasa zany, noho ny seporin'ilay mpanao fihetsiketsehana ny voaka zany, de bloqué tsy afaka mivezivezy mipiasa. De ity indray zany ny mpitandro ny filaminana de nisy naratsa. De ito zany zao ny DPC informative taratra par rapport am'izay zava-misy zay de hoe plusieurs membres du gouvernement aussi sont dépêchés à Fort Dauphin pour résoudre le problème de QMM qui a déclaré hier la réduction de ses activités au service essentiel. Zany hoe maromaro ampikambana ny gouvernement tazany lasany am'izao fotoana zao, de ao ministry ny rano, ministry ny ariana kibon'ny tany, ministry ny jono, ny ministry ny tontolo iainana, ministry ny énergie, ministry ny défense nationale, zay andrasana any atoerana zany. Araky ny soratra auprès ozy izy ny société minière. Le any io zany. Azo tamin'ny telefona ozy izy ny commandant ny compagnie gendarmerie ao Tolagnaro dia nanambara zany fa ao anatin'ny phase de négociation miaraka amin'ny mpanao fihetsiketsehana hatramin'ny maly izy ireo. Ampitainy eo ihany ny vaovao mifanaraka am'izay amin'ity fihetsiketsehana ity sy ny fifampirarahana araky ny fanamariana zany zay soratan'ny dépêche informative taratra zany. Ny communication société QMM dia milaza zany fa masika zany ny mpanao fihetsiketsehana manoloana ny mpitandro ny filaminana. De omalo ny QMM zany nanao fanambarana fa hanatsahatra ny asa n'izy ireo araky ny ampahany zany, endriky ny service minimum zany. Zaka jerevako li satria za manko sady miasa ampy ihany no miezaka mitadidy tsika tsy maintsy matanjaka be. Voilà, io le izy. Eto aloha zany de tena isaorako mihitsy na mana teknisiana ao ambadika ao fa tena mahafinaritra be mihitsy satria tsika tia matsy vaovao ny teknisiantsika koa tonga de aingana be mifanaraka am'izay. Io le déclaration ny QMM zany tamin'ny androany io 20 mai androany. Voilà, tamin'ny enina maraina. De io izy io, la compagnie minière ozy izy décide de réduire ses activités d'exploitation minière à Fort Dauphin. Zay zany le izy dika zany de hoe tsy fisiny garantie de sécurité ny personnel sy ny installation. De dans un communiqué publié ozy izy ny jeudi, société indique ozy izy qu'elle contrainte de passer en mode service minimum, voatery apiato amin'ny apahany zany ny asa zany ny QMM zany. De lasa zany sahirana hatramin'ny le mpiasa zany ao anatin'izay adevitra rehetrarehetra zay, ary rehefa vakitsika le fanambarana zany avy an'iny QMM zany de manana problema ngeza be ny QMM zay misy an'le contexte na tension sociale zay misy ao Tolagnaro araky ny nambaran'izy ireo. De napetraka izy ireo ny hoe misy foana lay barazina sakan-dalana zany matetika zay mitranga tsy ara-dalàna any amin'ny lalana zay ahafahan'izy ireo manao an'lay asa zay sady miverina ihany le izy amina sady sakana eo amin'ny asa no sakana ihany koa am'le hita maso zany rehetrarehetra zany mba tsy ahafahana mandeha makany sity zany. De zay atmosfera zay no manahirana amin'ny mpitatana ny anivon'ny QMM zany. Betabe zany mety anton'izay zany dia io ny tranga tamin'ny maraina io ny fifandomana. Tsy maintsy miaro tena le QMM ao anatin'izany rehetrarehetra zany. Le vahoaka koa nefa reraka te azony marina, le fanadiadina amin'ny alalan'le rano miala tany itoerana, tiany rehetra ho fantatra hoe inona ny fahamarinan'le izy, maninona mbola tsy mivoaka, ary raha efa mivoaka le izy publié. Misy version roa samihafa hoe tsy avy any QMM io produit chimique mety mampandoto ny rano io, ka raha tsy avany ary le izy de avy aiza, satria zay mihitsy le izy hoe d'épaisseur ozy izy mécontent ozy de la suspension de la pêche à la suite de la découverte de poissons morts dans le sol ozy izy de versoir de QMM été à la source de ces barrages. Ka lozika le izy ko fiainan'ny olona tsy afaka manjono izy, tsy afaka miasa satria ny antony jusqu'à ce jour
l'APS est toujours interdite et les résultats des analyses des échantillons sont toujours entendus. Mbola eo ampiandrasana zany ange lesika misy andraiky tsy mifanjakana be da be zany tsy ny any toerana ihany fa mifanjakana fohy be mba tsy ho tonga tamina tension ngeza be etron'izao fifandomana ohatran'izao satria tsika io zany sady mahazo an'le information de miezaka ihany tsika zany mamaky azy de mizara an'le izy amintsika zany de lasa mifandona le mpitandro ny filaminana sy le vahoaka mampalahelo le raharaha de misy maratra le mpitandro ny filaminana satria misy olona tsy mandray ny andraiky ny tsara ao de rehefa mandeha am'izay le fifandomana rehefa miakatra am'izay le tension l'izy de zay vao mandefa membre ny gouvernement tena bobaka be any Antolanaro andrasana any am'izao fotoana zao ministry ny défense, ministry ny mine, ministry ny énergie, ministry ny pêche, ministry ny environnement, ministry ny rano zany ge zava-misy e fa maninona raha tamin'ny andro nisiny zao lafin-javatra zao de efa nandeha tany daholo marina fa efa nisy any ny teny solombamoaka ny teny gouverneur fa matozany zavatra any tsy voavaty eo amin'ny niveau an'ireo olona reo zay hoe reo olona reo no tokony namahazy teo amin'ny nivoany ka rehefa tsapala izy tsy voava de niditra trehatra le fitondram-panjakana tamin'le membre n'le gouvernement nalefa niazakazaka tany Tolanaro zao efa mafy be le fifandomana zay vao misy tompon'andraikitra nalefa tany zay le médecin après l'amour zay zany foana nge le fomba fiasan'le fanjakana e de lasa mamono afo any de ivoaka aingana zao ny résultat niny analyse iny momba n'io rano io efa firy nefa nitrondro maty tao ny vahoaka tsy afaka miasa que même io hatram'izay de namatsy jiro an'izay manodidina teo nitondra fanampiana ara-tsosialy fa lasa rava le fifampitokisana tsisy milaza mihitsy hoe tsy ilaina ny QMM tena ilaina satria mba nitondra asa ihany tamina vahoaka malagasy fa zany koa mbola hitaraina ny vahoaka tamin'ny Fort Dauphin zany hoe tsy maka-piasa amin'ny akabeany avy aty aminay le QMM fa ivelan'ny Tolanaro anatin'ilay resaka plaidoirie an'zareo daholo eny zany dikan'izay lasa mitatra amina adevitra hafa le izy de eo ny taitsika foana le sain'ny fitondram-panjakana hoe le fanjakana zany tsy mihetsika raha tsy misy zavatra ngeza be miasa teraka any ambadika rehetrarehetra any de manahirana le raharaha ny tena manahirana anatin'le raharaha de tsotra be le fifandona n'le vahoaka sy le mpitandro ny filaminana foana zavatra tsy tokony hifandony zany manana ny fahamarina ny vahoaka matoa mihetsika tsisy sakafo izy tsisy asa izy fa manana ny fahamarinany koa ohatra aty amin'ny côté anankiray satria baiky ny azo le mpitandro ny filaminana raha tsy manotanteraka baiky manahirana zany de mifandona l'izy le QMM nefa manana mpiasa rovana manana an'le asa tadiaviny ihany koa eo anatrehan'le hoe zay de manana fifanarahana am'le fitondram-panjakana ary zay de efa manatratra an'le bon de commande-nay le commande le tsena tadiavin'lay asa trandrahan'izy ireo ao anatin'izay resaka sauté minière zay ka raha mijanona le activité de misy perte be da be ao anatin'izany de mba mahatsiary koa le mpanjony kely mijanona ny activité anay misy perte be da be koa azon'le mpanjono marobe ane le mpanjono e mamelona fianakaviana manarivo marobe ane le izy zao vao niazakazaka le fitondram-panjakana taitra le fitondram-panjakana hoe ohatry ny tena anahirany ty raharaha ty tsy milaminy ty cause ty nefa efa fovina efa nyresahako teto zany ny RFI nanaitra an'io tamin'ny 2 volana sy tapana niaraka tamina société civile hoe ireto ny zava-misy ao Fort Dauphin QMM aiza mifandraisana ndraiky ny fitondram-panjakana fa io ny zavatra mitranga laloviny eo foana liza de lasa ohatrany hoe fomba fiasan'le fitondram-panjakana le tsy mba taitra raha tsy misy ratra raha tsy misy fahampitehan-javatra
zany zava-misy mbola mety misy calcul be da be ngamba tany ambadiko zany rehetrarehetra zany velantsika eo ny amin'iny a mino isika fa tsy famotika malagasy samy malagasy tena mifona tompoko engany tsy famotika sy fandratra sy fanimpa fa ny ahafahana mikaroka marimaritra iraisana zava-dehibe inona zany isan'andro feno zavatra feno biby maty ao anatin'ny ranona andrakaraka de antsiandro am tsy siasa le vahoaka inona mahatonga an'io aiza aveza le produit ahoany zany rehetrarehetra zany misy hatramin'izay tsisy zany nge le tena problème eto an-tanàna e betsaka ny zavatra tokony valin'le fanjakana ny fotoana anareo lasa lozanareo manenjika andravalomanana mandeha manao fitsidiana any amin'ny commune sy district miala eto de andao ndray fafany iny miala eto de sakano iny miala eto de forondregny compte aloha ndao ndray zao ndray ndresahana momba azy nandeha hivavaka le olona de sakanana zany ny ataon'le fanjakana lasa fa tsy mamaha zavatra ngezabe ohatr'zao tsy mamaha problème nkeo même tsy mamaha problème sesesy tsy mamaha problème ankroa tsy mamaha problème ny poketra mpianatra tsy mamaha problème ankroma tsy voavaha problème ny FC mbola sahirana ery ampezazy ery mbomalazy conso beta be ery Madagasikara ny problème ny entreprise ny fer ny vacation tsy voalo resaka lavanila zao mbola mijaly omalitsika voanazy telefôna hoe aty aminay nge misy mividy 30 000 ariary hoe tsy manaiky an'io zay fa 30 000 ny zakanay nefa 75 000 ariary le prix plancher napetraka le fitondram-panjakana ary io fahadisoana efa nytenentsika fa fahadisoana zany prix plancher zany hoe io mividy ny farany ambony dikan'izay zany mbola afaka milatsaka ambany io prix io fa tokony napetraka ny fitondram-panjakana hoe tsy latsaky ny 75 000 ariary ny vidiny le prix tsika efa nresaka an'izany de dikan'izay zany na nametraka forsety le fitondram-panjakana hoe tia mividy ny farany ambany tia mividy ny farany ambony de sady tsy manimba an'lay planteur atsolitra zay no tsy manimba ihany ko zay an'lay mpanangomokatra collecteur zay mety exportateur rehefa aveo satria mbola andeha ny agrément de raha nametraka forsety hoe 75 000 ariary ka hatramin'ny 100 000 ariary de tsy mifandona fa zao mametraka an'le prix plancher tsy mahazo metry ny 75 000 ariary $20 nge vidin'zany nefa nareo milaza manao an'le circulaire ndray hoe $250 ny prix fob $20 izy aty am'le tatsa miaritra matona ny mamboly an'iny mitaitaina mandany andro marary $20 ho ana ray kilao ana vanille verte rehefa traiteny iny mandeha ty amin'ny $250 lavitra be nge ny elanelan'zany e quand même kosa de zao misy miteny hoe 30 000 ariary ny vidanana azy information azytsika omaly zay misy an'zany any varatra any miezaka moa tsika mbola mitrandraka an'le izy foana de hoetitsika daholo hoe tariananina misy an'izay zany zavatra mahazo alolona de tsy miasa saina am'zany le fanjakana eny e mety mandefa sénateur nareo any avaratra nandefa ministra tany maromaro firy zay ministry ny fitsarana ministry ny industrialisation industrie sy ny commerce sy ny consommation rehetrarehetra fa tsy voara-maso a le izy tsy mahazo antoka le tatsa hoe mety am'le zavatra am'le fomba fiasan'le fitondram-panjakana satria zavatra tsy tokony nidirana mipitehan'le fanjakana le filera tsy hainy tokony nametraka fahatokisana tam'le collecteur tam'lay mpanondrana hainy rehetra ane zany e eo anyelanelany eo mbola misy an'le mpiasa zay manao fanelanelana eo hainy reo zany akoatran'le mpamboly verina atao tsaiko izy de verenako amitsika inona ny anaran'le izy fa zany ny zava-misy eto Madagasikara de any am' zavatra tsoko mivahana tsy mamaly e fanjakana varina mamaly miteny vondrona Europiana hoe manaova concertation nationale nareo de mamaly an'iny mamaky azy mampiakatra an'zay olona rehetrarehetra zao rehefa anto mety aminay fa ngazy mety aminareo mety amin'ny firenena no atao
ary consultation be da be nandritry ny herinandro izy ny député membre Bendrina 40 consultation vitany Christian Preda laya manampahaizana zay nitondra ny délégation na Union européenne teto ny fanjakana ny société civile ny force politique rehetrarehetra de ianao no iteny hoe rehefa nto mety aminay io zao ny ACDDD vao miteny hoe tsisy hevitra tsy maintsy miditra concertation tsika amboary ny lala-pifidianana io za eto de tena félicité kosa ny effort iny kosa mba déclaration mba tsara nataon'ny ACDD au conseil en défense en démocratie sy ny état de droit zay masomary mahasaritra kely ny fomba fanonona akazy ACDD zay de rahatsika nge zay élément zay sady misotro rano kely any ako daoara mikasika indrindra le resaka concertation nationale lay fanambarana nataon'ny filohan'ny ACDD Père Lenoble navony zay miresaka zany amin'ny hoe tsy maintsy alama amin'ny firenena ary ilaina ny manao an'le concertation nationale au conseil ohatry ny institution ihany eny etony efa miresaka zavatra ohatry zao zany donc ny CFM koa zany tokony manaraka-hevitra ohatran'izao fa tsy hoe anao gestion na crise fotsiny conflit fa tena mialoha le zavatra mihitsy mampiaya mampatahotra de tokony hijoro daholo ny rehetra rehefa voatery reo tsy hoaiza eo ny fanjakany tsy maintsy manaraka reo rehefa voatery satria misy zavatra tsy maintsy vahany eto fa tsy manaroatra otra mibanga me alina na manroatra tsy fisiny lalàna na manroatra ny lalàna zay ampelatany le fitondram-panjakana rahantsika ara ny élément ny mpanogazety ny MBS Somaly taoriny tsindry nataon'ny vondrona européenne sy ny antsomatso ny mpanohitra tarihan'ny filomary Karavalmanana ny amin'ny tokony isiny fikanan-doam-pirenena sy fanivana ny lalam-pifidianana de resy lahatra ihany koa androany ny filan-kevitra ambony miaro ny demokrasia sy ny tantandalana na ny RCDDD ny amin'ny tokony irisona amin'izay fikanan-doam-pirenena sy fanivana ny lalam-pifidianana izay misy andian'olona maro mantsy ao anatin'ny fitondrana no efa tsy mifantoka intsony amin'ny asany fa efa variana amin'ny fampelezan-kevitra sy ny fifidianana sahady samy tompo Madagasikara tsika na ny tondra na ny oentina na ny mpanohitra ka inona le anaovana zay le fianandozany zavatra misy de zao akaiky ny fifidianana rehefa akaiky ny fifidianana dia marobe ny zavatra mandeha ao anatin'izay eo ny le olona sasany efa tsy mifantoka amin'ny asany intsony fa mifantoka amin'ny fifidianana de vokatra zay aloha voalohany dia miteraka ny tsy fandripahalemana satria le olona tokony anao ny fampandripahalemana de tsy manao izy satria efa mifantoka amin'ny fifidianana tsy vita ny tany filaminana rery mikasika ny fandripahalemana fa eo koa zany ny olom-boafidy sy ny olom-boatendra ny mifaritra zay misy azy zany miary salaha aminy ka milasa izy dia lasa zay ny zavatra misy anankiray voalohany zay ny lasa zay ny zavatra misy anankiray voalohany zay ny faharoa dia mandeha zany ny efa misy matoky sahady ny rafi-tantanana ny fifidianana zay mahatonga ny olona teny andao anao fandinina tsika mikasika fifidianana zay ho avy mba tsy hisiny korotana amin'ny fifidianana ny fifidianana dia fanehoana avy hatrany ny mahadémokraty ny démokraty satria tsika mifidy républicaine tsika fa tsy mifidy ny royaume dikan'izay ajantsika ny fandimbiasam-pahefana ny mpitondrana ao anatin'ny filaminana tsy tokony misy korotana intsony tsy zakatsika zany hitantaratra mantsy fa efa miroso amin'ny fampelezan-kevitra mialohan'ny fotoana ny mpitondra ankehitriny mampiasa ny fahefam-panjakana eo am-pelatanan'izy ireo sy ny mpiaradia aminy fitokana netsy fitokana ny roa izay no ataon'ny Andry Rajoelina eritoana mialohan'ny fifidianana ary ny tena matsikaiky ny mpanara-bavao
dia vola bimioatra ny tetobidin'izay zavatra tokanany ny vola lanin'ny fanjakana ho an'ireo mpiaradia amin'ny andrajoelona hatramin'izay tsy hita izay nataonyity farany kanefa amin'izao heritaona mialohan'ny fifidianana izao dia indro fa manomboka mifo amin'ny toromasony ity farany fietsika izay heveriny maro fa fampiasana ny fampanjakana amin'ny fampielezan-kevitra mialohan'ny fotoana izay no mahatonga atsika ny teny foana hatrizay hoe avozina ny code électoral mba hahafahany mamaritra hoe manomboka ovina no azo manao propagande ny olona manomboka ovina firy ny vola tokony azo atosika amin'ny fifidiana zay mahatonga atsika miverimberina amin'izay mbola angatantsika koa any amin'ny fifidiana zay olona tratra manao osika amin'ny fifidiana tokony misy lalàna enitra mahazo azy arak'izany dia andrasana ny valiteny sy ny fihetsiky ny mpitondra fanjakana ny amin'ny fikaonandoam-pirenena sy ny fanovana ny lalam-pifidianana izay fikaonandoam-pirenena andraisan'ny rehetra anjara no andrasan'ny rehetra fa tsy kisarisarina fikaonandoam-pirenena indray no kasai ny mpitondra atao zay tatsika amin'izany tsika zany raha ny teny teto amin'ity miara-manonjy ity niaraka n'ireo solombavam-boaka ireo niainga avy any amin'ny hevitry président Marc Ravalomanana birao politika any ity hoe concertation nationale ny andaminana anyity fa be tabe ny zavatra tsy milamina na de nisy niezaka nanadroadro raha tany hoe atao iny zany dinika nationale concertation fa tsy hafa bela am'izao fotoana izao nanomboka tamin'ny mois d'août tsika nitolona an'izany mois de septembre nitolona an'izany tsika teto zay le hoe mila manana faharetana tsara tsika fa tsy miteniteny foana tsika eto ary tsy mandany rora sy mandany fotoana tsika eto ary anareo koa tsy mandany mega ary tsy mandany vola amin'ny alalan'ny facture ny jirama raha ohatra ka manaraka nyty fandarina miara-manonjy amin'ny BS Radio Madaty fa tsapan'ny communauté amin'izao fotoana izao amin'ny alalan'ny volony Europiana fa zava-dehibe nisy ny fikaonanto de reny misy mirele reny le izy de ny ACDD zany iny teny iny ilainy rehefa tena mihaino an'le zavatra nambaran'ny président Pierre Lenoble de zay tokoa le izy betsaka ny zavatra mangi amin'ny amboarina amin'ny lalam-pifidianana efa lasa misy manao propagande nefa mbola tsy voafaritra le izy hatramin'ny vola hanaovana an'izany de tena zavatra ngeza be teo de hoe efa misy tsy mifantoka amin'ny asany tsony fa efa lasa manao fampelezan-kevitra de zany ane io zavatra mahazo any eny amin'ny CCS io e zany io zavatra mahazo ny eny Ankatso io any amin'ny Croix amin'ny PAT aty amin'ny 16 mai veranga vao mandray karama mois d'avril amin'ny PAT zany hoe 46 jours zany ny 30 jours amin'ny fanjakana enina amby 70 andro satria ray volana sy tapany efa iantame na ao anatin'ny efa miandry andro roa telo efatra ny fandraisana karama volana me vao mandray mois d'avril tsisy miraharaha le resaka QMM satria variana manao propagande zay le tiako tenena manenjika ny lalan'ny président Marc Ravalomanana sy ny team hoa ny ataon'le fitondram-panjakana de diso daholo le zavatra ataony mamorona amin'ny fiaonana ny fianaratsoa stabilité de la régime réélection en président outi mbola amin'ny heritaona nge vao mandeha le fampelezan-kevitra aty ianao mois de mai de miteny réélection le président mbola tsy niteny candidat ny fihetsiny ny efa afantarana an'izany ato mbola miady hevitra momba ny refonte mbola tsy mivoaka le tam'izay mbola tsy mivoaka le décret anaovana an'le refonte ary efa zay stabilité de la régime satria fantatra ine le guerre interne le primature à gouvernement sy lay assemblée nationale lay maro anisa miady reo fa tsy le aty am'lay autre force politique le opposition fa le maro anisa miady reo de zay mitady an'le stabilité de la régime satria misy mitaky ny anaovana motion de censure ihany ko ary misy miketrika déséance ny bureau permanent de zay le zavatra manahirana
de lasa miazakazaka ny dego, lasa miazakazaka ny vatovavy, lasa miazakazaka ny fitovinany, lasa mandeha makary analanjyrofo, lasa makary loatra mangoro. Savoritaka zao andrasatsika rovinandray no any Antsirabe nareo, mbola tsy mifafanareo tompoko le tany Ibity le nandehana président Marc Ravalomanana, alefa se faliny sary, mbola tsy voafafy iny eo, mbola tsy tany Antsirabe nareo, de mbola tsy tany koa nareo Anjorobe, voamalo ny tany Anjorobe programme eo tsara. Aiza voamera mpamafa ny lala président Marc Ravalomanana, atsangany zay. Mila manangana commission nareo. Atato ndray izy de lasa ndray, la nioany ny fotoana e. La nioany ny volam-panjakana. Fa aza rarahina le problème am-bahoaka, aza rarahina le problème na orinasa rehetrarehetra eto, aza rarahina le resaka ara-tsosialy vaoaka. Zao tsika vao mahazo message avy any loatra mangora, avy any amin'ny tontora exa. Io izy io. Faty antoka tanteraka mahazo ny tatsapam-bolo vary aty loatra, fa latsaka 700 ariary mividy ny vary akotry 1 kilao am'izao fotoana zao. Ary mbola misy efa 75 000 ariary ny prix plancher, misy miresaka fa 30 000 ariary ndray iny sasany. Zany zava-misy eto. De ny sasany mbola fivoriana hafa ihany problemany. Mbola andeha anangona omby, andeha anangona vary ary vary be menaka, i artiste zovy ndraiky nalainy i ravany ko tian'olona avy arianana vandao tsy maintsy manana atsika zalahy partout le mamelona ny président. Zany mahafinaritra andreto. Poka am'izay tu même iny fa miazakazaka ministre lasany any atolanarany daholo, ndeha hamono afo. Taiza tamin'ny orany dona. Satria zany tsy mbola misy ministra tonga ry amin'ny CCC ry. Satria zany mbola tsy raisina osere tsara le izy amin'ny ACC, amin'ny alalan'ilay fangatahana fahaleovantena napetraky ny mpampianatra mpikarika zay mpamolavola zaza malagasy, manana ny raison eny reo olona reo matoa mangataka an'izay. Donc mbola tsy de atahorana io zany, satria hetsika fanairina 72 heures, mbola tsy mangotragotraka sy mandevindevy io zany, donc tsy problème. Ay, de tsisy délégation miresaka eny zany. Fa afo io zany rehefa mangotraka. Zay nge na tonga an'ireo mpampianatra mpikarika hoe tsy te ho tonga am'zany zay, fa tonga am'zany zay satria tsisy miaino. Velantsika eo ny am'izay fa ndraraha moa mivoatra foana isan'andro san'andro de hitantsika eo ny fivoarana. Tsisy commentaire ve? Ay, tsisy commentaire zany. Rehefa tsisy commentaire moa zany satria fotoana efa mandrosiny atsika de hoatrantsika eo am'izay ny fandarina am'ty herinandro ty, am'ty zoma ty zany de mirary farany herinandro mahafinaritra ho antsika rehetrarehetra. Za de mbola resahako ihany, mbola manao kokoa anareo avy any Anjorobe rehetrarehetra. Kokoa antsika rehetrarehetra any rekany. Mahafinaritra tena mahafinaritra satria tena mahara-baovao ny olona any ambanivolo, ary tena na de lavitra ary de misy etaeta mivoaka amin'ny fomba tena natoraly rehefa mandeha le fionana. De zay zavatra zay zany mila tsiditsidiana matetika, mila mifampiresaka matetika satria hafa ny resaka tena mahitsy, tsisy lainga sy feno fitaka, tsisy tsao, fa hafa ny lainga ny resaka feno lainga. Tonga de efa fantatry mivoaka am'izao fotoana zao. Vao manomboka ozy le rangaha zay omaly resaka tampoka, vao manomboka mietsika ny vavany ozy de efa fantatra hoe andainga io. De vao manomboka mietsika ny tanany de efa fantatra hoe lainga fois 2 io. De vao manomboka sady mietsika ny vava, mietsika ny tanany, mitoditodika ny lohany, lainga fois 3 zay fois 4. Ataon'olona lecture sisa le fitondram-panjakana efa hainy olona le izy satria efa be loatra ka même c'est trop. Zany zava-misy eto Madagasikara fa velantsika ny aniny tapitra ny fandarantsika tamin'ity androany ity, namarina ny fandarina tamin'ity herinandro ity isika, de mirary farany herinandro mahafinaritra ho antsika rehetrarehetra isa-tokantrano, indrindrandrindra isika ny ampitan-dranomasina zay tena tsy mety kivy mihitsiny ao anatin'ny fanarahana andraraha ary manome torohevitra, mba mizara vaovao, manome fankahirezana an'le malagasy pray tandrazana, pray raha amitsika eto aza memitra, aza kivy. Fa tolona ty ohatrany le tolona nresahantsika nanomboka mois de septembre tsika ho any mively teto hoe concertation nationale, efa manomboka mahazo an'le vokany tsika io.
satria ny teny ny communauté ary manomboka misy ny teny ny institution fa zava-dehibe zany na de nadroadrony sasany are tsy mila dinika nasionaly zany mila tonga am'jany io am'izao fotoana zao satria betsaka ny zavatra tsy maintsy alamina de mbola idrikitsika foana ny atongavana an'izay satria recommandation mirabaiko nomen'ny vondrona europiana makasitraka tompolahy makatelona tompivavy de misaotra mpiaramiasako teknisiana zay miaramiasa amiko tena mahafoy ny fotoana mihitsy ny karokarokara-tsaina sy ny rehetrarehetra satria raha tsisy an'ireo teknisian'ireo koa ingatsika sahirany na eto zany na eny amin'ny radio mata dia akasitrana daola ianareo betsaka ny vaovao zay nyzaraintsika fa tsy maintsy mbola anaovana fanadidiny izy zay tonga tato anatin'ny vatan'ny findayako ato moa zany de horesahana amin'ny fotoana mahapety azy zany rehetrarehetra zany fa de misaotra indrindra tompolahy misaotra tompoko vavy